Eno sasamiandry an'ity fandaharana angaretina itya eo amin'ny tariany fandefasana mivatanao amin'ny Facebook eo dia efa betsaka no miresaka hoe alefaso amin'izay miarabantsika rehetra izay tafiaraka aminay atao anatin'ny fandaharana angaretona izay efa diso mahazatra anareo fa amin'ny fotoana tahaka an'izao no anarahana azy amin'ireo fantso-tserasera maro isan-karazany na amin'ny alalan'ny fahitalavitra na amin'ny alalan'ny onjapeo na amin'ny alalan'ny internet ao amin'ny tambazotra serasera sy ny YouTube dia ahitana an'izany angaretona izany. Miaraba ny namako mpiara-manolotra ny fandaharana sy mpitondra ny famakafakana ireo namana mpanao gazety mahazatra anareo ihany koa Enikazarakoto Manatsoa, Fandira Zafimanatany ary Arfidy Ramanandraibe. Tolorana fisaorana te-panombohana ny namana mandrindra ny lafiny teknika ambadika ny sary sy ny feo na ny eto amin'ny Kolo TV FM na ny any amin'ireo fantso-tserasera hafa ny télé sy ny radio hafa. Ao ambadika ao misy an'ny Jacques i Afatra, i Fitiavana, i Laza izany dia nisan'ny mitoto mafotsy mahandro mahamasaka ny fandaharana angaretina mivantana avy aty amin'ny Kolo TV FM ny fandaharana ho an'ny herinandro ity izay efa nanomboka tamin'ny alatsinainy moa izay. Ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana betsaka no menimenina, betsaka no mitaraina. Dia misy ihany koa ny mpamendry fendro hoe dia hijanona fotsiny amin'izay ve. Misy ihany koa no miteny hoe okizay ndao dia efa samy mitady ny paika sy ny fika ho an'ny isan-tenany avy ho an'ny fiatrehana ny 5 taona manaraka. Fa misy ihany koa ny manararoatra ny ambadimbadika any amin'ny fanararotana ny tsy fahafantaram-bahoaka ny zavatra misy ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena. Fa mangany fotsiny ny tsindry miseho any anatina fiarahamonina ifotony any ampitan'ireo olo-pirenena ty aminay akasitrana feno dia feno ireny olo-pirenena mampita ny zava-misy any ifotony any mareny fangiry firina sy ny fahatapena-bava ka mampita ny hika
sy ny fitarainana aty amin'ny fandarana angaredona. Isoranareo namana avy any ivelany zay manaraka fandarana angaredona satria tazako teo fa misy ny avy any New York, misy ny avy any Brest, misy ny avy any Indonésie izay manaraka ny fandarana angaredona sy ny any amin'ny toerana hafa fa sendra tsy palitra moa zany de etina eto ny kompatanana ho anareo any ivelan'ny Madagasikara miompo-poa amin'ny malagasy rehetra amin'ny alalan'izao fandarana angaredona izao ho an'ny fitadiavana ny tombontsoa pirenena ny fampanarahan-dalàna zany mbola averina eto foana hoe ny antom-pisiany ty fandarana ity de ny mba hatsapan'ny isambatan'olona fa tomponantoka sy tomponandraikitra izy amin'ny fanarenana ny fiainam-pirenena manomboka eo amin'ny tenany de mikisaka makany amin'ny manodidina azy de tonga mipaka hatrany amin'ny firenena. Inona no ako ny fisinao amin'ny manoloana ny zava-mitranga eto amin'ny firenena zava-dehibe aloha ny fahatongavan-tsaina ka tsy sanatriny zany iraviravin-tanana manoloana ny zavatra mitranga. Misy ihany ny olona manatsatso, misy ihany ny olona manakivy, misy ny olona manakora mihitsy hoe akorinareo zay ty de tsy ina moa le voambolana ny teneniko tamin'ny herinandro makasika ny hoe io saretina nakany Anjoma io de efa mizotra makany any io fa de asakasaka reo fandrehetra nefa matsapa hoe ohatrany misy aiatsy havanana ao, misy zavatra tokony amboarina araka ny tokony ho izy ao fa ny kodiaran-tsareta mitady hiala, ny omby matinoana, ny lalana ratsy de ratsy de tomponandoko isika amin'ny fijerena ny tombontsoa pirenena mba isin'ny firehareana ho an'ny malagasy ka tsy hamendrana amin'ny teny hoe iza malagasy fa misy ihany ny resaka ataon'ireo firenena hafa makasika an'ny Madagasikara mampanongo tena fa efa nresanay teto moa hoe miariary toy ny vaiakandrina ny tsy fahatomombanana maro isan-karazany fa samy mikipy ny olo-pirenena izay tomponantoka amin'ny fitantanana sy ny fitondrana amin'izao fotoana zao everitsika fa hoe mbola eo amin'ilay fampandehanan-draharaha eto amin'ny firenena misy ny antsoantso sy ny kika maro isan-karazany makasika any hoe zaho ange reretsy efa tsy mety tsony misy an'izao ange ary miorooro ange ny vahoaka malagasy manoloana ny tsy fandriam-pahalemana fa mitazana sy ny hita de mbola eny amin'ny kianjana Ambojatovo eny aloha ny mpitandro ny filaminana, mbola eny amin'ny kianjana 13 Mey eny aloha ny mpitandro ny filaminana no ny antony tsy hay, no ny antony tsy fantatra ka mahatonga ny ay hoe so de mba efa tsy misy fitondra amin'ny tanila rehetra eto Madagasikara eto ka ny finaritra indray no mena dokotera no mena mpitsabo fa misy ny marary any mila mpitsabo, mare mangiry firy amin'ny tsy fahampitsakafo, mare mangiry firy amin'ny tsy fandriam-pahalemana, mare mangiry firy amin'ny tsy fahafahana mampianajanaka fa tsy hita zany na ndeta hoe tsy jereny zany fa eto Antananarivo izay rano fanambarana tany amin'ny 2 volana lasa mahery hoe tsisy krizy eto Madagasikara ka inona moa zany no antony vangangon'ny mpitandro ny filaminana iarovana ny kianja 13 Mey mampanontany tena ihany hatramin'izao misy anjara briky anjara asasana amin'izy ireo andrasana amin'izy ireo any ananinany so de mba any amin'ny tsiokapana le retsy nozongozonina fa misy zavatra hita fa efa miatra manaina amin'izao fotoana zao raha ny fomba ny teny anako azy tamin'ny herinandro moa de hoe efa mivoaka antrano ny fahantrana fa misy ny mody mba miteny ianareo no reraka hiteny sy tabataba eo fotsiny fa tsy raharahan'ireo olona reo zany, misy ny miteny hoe ianareo ny mikipoka milaza tsy mahita ny fampandrosoana natao teto fa raha ndao ataontsika hoe nisy ny fampandrosoana de nisy ny asam-bahoaka nataon'izay mpitantana teto de averina ihany raha fanetretena moa le izy ao anatin'ny baiboly tsy hoe ampiasa ten'Andriamanitra akory fa raha ny fizotra anatin'ny baiboly ange misy zany hoe mpanompotsy mahasoa izahay fa ny tokony nataona ihany ny vitanay fa eto amintsika tsy zany ny zavatra mitranga fa oeraoera ny tena mandeha eto hoe tsy mbola nisy navita tahaka an'io hatramin'ny nisiny zany fahaleovatena zany tao anatin'ny 90 taona mahery mbola tsy nisy andry navita ny tahaka nataony ranony de ambakana amin'izany ny malagasy hevitra hoe io zany ny tena zavatra de izy ny tena dadany de tsy ampahafantarina ny vahoaka malagasy hoe ny vola ny vahoaka malagasy ihany ange ny nanajana azy ary le vola ny vahoaka malagasy tokony ampiasana amin'ny resaka fampandrosoana ange nisy nahodikodiny de ny everina fa le olona tokoa no nanao ny asa fampandrosoana eto Madagasikara de verezikasina
ny fisin'ny be sy ny maro fe arany tokony ho izy ange tsy tokony iriariana zany fa zay misy le nanakaramananao hitantana ny firenena ary endry pitokisany vahoaka na tonga le olona teo am'izay fitantanana raha toka nisy an'izay fitokisana zay fa ny fanambarana maro isan-karazany moa de laza hoe ny aia amin'ny tsy fampitokisana eto Madagasikara fa midika ihany koa zay ny tsy fahatokisan'ny olona avy any ivelany ny zavatra hitranga eto Madagasikara tany anatin'ny roa volana lasa zay amin'ny aia ny fividianana atao amboledra sy tsy araky ny tokony ho izy tsy manara-dalàna raha mijery ny rafitra misy eto Madagasikara de hoe fa mahoana tokoa moa zany mahakasika an'io tena izany ve ny voafaritra lalam-panorenana tena izany ve ny fanarahana tamin'ny taona 10 no namaritana ny lalam-panorenana Repoblika Fahefatra de samy miainoaino daholo fa raha nisy moa tsy tany am-panomboana vo nyresako tamin'ny omaly zay hoe andrakan-dramana teto daholo ny rehetra izokiany kajarakoto manatsoa anisany namafy an'izay tamin'ny fotoan'androny le daholo andramana amity miteny sa tsy miteny toy izo ndray andramo amin'ny ohatran'izao ndray io fa mbola tsy miteny ihany fa akoatran'izay nisy orakoraka natao amonona ny marina tany ambadibadika tany de naompana amina zavatra tsy de makaiza loatra ny sainy vahoaka raha nisy ny zavatra mivaivay teto amin'ny firenena makasika ny resaka zo-pirenena frantsay ho an'ilay filoha-pirenena teo aloha ohatra nandrasana ray volana ty ariana mbola tsy nisy ny fanazava-kevitra nisy ny rindran-damina ngasany paika tany ananana tany ahoana ny fomba anazavana an'io de ny raha nahita moa reny ny zavatra nitranga sy ny zavatra nisy fa nivoaka le reva aveo ny resaka prédateur taty ariana fa ohatrany hoe ary le mbola le olona teo aloha ihany nanao an'izany mbola tsy mazava tsy fantatra hatramin'izao hoe avy aiza le vola 700 tapitrisa euro ny vitanana an'io vola aniza io de inona no arakaraka ny tokony ho izy hoe ny fenitra ny takiny lalàna ho an'ny fampiasana ny volam-bahoaka raha volam-bahoaka no vidiana anazy ary raha tsy volam-bahoaka no vidiana anazy de zosy fahefana avy aiza no ahafahana olo-tokana itsikilo ny fiainan'ny tsirairay de teny de adinidiny teny daholo ndray zany rehetra zany fa varina amin'ny adi-piainana isan'andro ny vahoaka malagasy de manadinodino na nampanadinodinona ny zavatra tokony ho sainany sy tokony heveriny fa misy aretina miatra ho an'ny firenena am'izao fotoana zao ka ireo mety mahazo tombony am'izany aretina izany no miny manebaka sy miny manatsatso ny faneho-kevitra tahaka an'izao hoe nareo kosa mano itohina ny tombony tokony ho anay maninona zay raha mba avela mba isitraka an'izay tokony hositrahanay mba hanambaka an'izay zay manaiky io ambakanay aloha fa avelao io zavatra reo io hijanona am'izay moa anatin'ny tarihan'ny Facebook eo tsy efa mba mijery zay de mahita ny faneho-kevitra manisa karazana zay ankasitrahana ny reny olona reny ny faneho-keviny fa ny ombindray mandry tsy ndray mifo ary nisy tokotokony losa manany heviny de ajanay reny hevitra ireny fa tahaka ny fanajana ianareo maneho hevitra anatin'ny tarihan'ny Facebook amin'ny alalan'ny SMS amin'ny alalan'ny faneho-kevitra maro isan-karazany no angatahana ihany koa ny fanajana ny faneho-kevitra tahaka an'izao na de ataoko hoe anjara asanay zany izy de entinay le hoe io zavatra io de samy mitazona ny anjara andraikitra sy ny anjara titiny manoloana n'izay maha olo-pirenena zay na zoky enikaza rakoto manatsoa miaraba ny ekipa rehetra eto amin'ny studio am'izao fotoana zao fa ny razafa manantany ary fitara manandray be sy ratolo janary miaraba ny any amin'ireo fahitalavitra sonjam-peo isan-karazany zay mandray ny manao zay atotosa ny lafiny teknika samihafa zany afahatsika manao ny fandarana angaridona indray eo amin'ny ity androany itya androany fa enina ny volana desambra raha ohatra zany ataony ka tsotsotra dia afaka 7 andro de ho tonga ny krismasy de volan'ny fety izy ity de adinodina ao anatin'izay rehetrarehetra zay ny adihevitra samihafa io moa zany manahirana satria na ny amin'ny anteny mira-pirenena andaniana ny raha sy ny vola ny raha mampiainan'ny firenena zany ny vola zay volam-bahoaka hitondrana ny firenena dinodino tsy de fitoran'ny maro anisa loatra ny resaka manodidina zany mba nanahoana le loady finansao ny zava-dehibe manodidina ny hoavin'ny firenena sy ny sisa zay tokony ho adihevitra be de rehefa manakaiky ny fety de iny manampy be dehibe mihitsy ny état-major politique iny anao vacances rehefa ohatran'izao ny gouvernement de manao vacances rehefa ohatran'izao
olopirenena de miazakazaka mitady vola kokoa rehefa ohatran'izao tsika mianakavy de miezaka mifantoka kokoa ahoana ny anaovana fety mpandalany mahamalagasy any amin'ilay elatra farany sarotany milaza hoe ho avy indray ny fetym-bazaha fa ny fiarahamonina milaza ny amin'ny hoe fety fialan-tsasatra io hoe de ray volan'ny fety ny volana desambra de izy ty zany ninninona olany eo amin'ny firenena matetika rehefa volana desambra de takotako ny fety foany zany de ohatrany hoe vitavita ihany de fa samy tsy maninony mandefitra ny zava-dehibe eto amin'ny firenena fa ndao samy hibanjana ny fety de ndao samy hanomana ny fety de ndao samy hifantoka amin'izay mba hoan'ny ankonina sy ny sisa fa ny raha politika sy ny sisa afaka miandro ihany de zany rehetrarehetra zany manamarika anao volana desambra daholo ana izany na tsy zany miezaka mametraka fifampitaizana foany tsika hoe na eo aza no didin'ny fety aman-danonana rehefa volana desambra tahaka an'izao ka mahamay atsika mianakaviny amin'ny mba ahoana ny ampifalifaliana ny kiala ahoana ny mba falifaly any koto ao atokantranao de ahoana ny mba hitovizan'ny ankonana amin'ny mpiarabelona amin'ny olona rehetra de antanina foany tsika tsy anadiny ny zava-dehibe satria rehefa varina ny vahoaka matory ny vahoaka dia misosoka foana ihany ankilan'izay ny raharaha samihafa vavolombelona zany tsika tamin'ny raharaha politika sy ny zava-nisy ara-politika teto satria nambaran'ny Siratolo-Janahary teo hoe arakaraky ny any ekena ny zava-misy izay mifanaraka amin'ny lalàna na mandika ny lalàna no mahatonga azy ireny no laza fomba mampanao de arakaraky ny iverenany fomba mampanao no mahatonga azy ireny ho fenitra na hoe norma de ozy izy ny bandanamba hoe ny eto amintsika ny norma lasa tsy norma ny tsy norma ndray lasa norma de zany le hoe tsy maintsy foany tsika miresaka ny zava-misy momba ny fanenkevitra samihafa manodidina ny adihevitra amin'izao fotoana izao ao ireo zay io maraina io azo nakasolika tetsy andotam-penaka tetsy de misy ny namana hoe fa ahoana izy ty de ahoana ny toy any namana pompiste teo zany de fa ahoany ho avela am'izao ve ty fireneny ty de be zany ny fanontaniana apetraka de io misy zavatra tonga zany zay miseho tsy teny hoe ranoraraka ka tsy azo rofina na hoe rano natondraka andamosingisa ny ezaka nataony lazanany zany ka hoe efa namany very iny tsy teny hoe zaviny efa lasa entony iny ka tsy ho hita itsony sy ny sisa fa mila manaiky alohatsika zany hoe raha tiana na tsy tiana na omby ilay atao hoe fanaovana izay areraka ny vahoaka areraka ny olom-pirenena areraka ny maronisa tsy afaty azy tanteraka fa ilay areraka azy de tsy afaka ny anao ny fanaony matanjaka ny olona reraka de ao anatin'izay zany misy fomba mampanao zany zay nasisika natsidika aloha tamin'ny voalohany de nasisika de rehefa aveo naraikitra de rehefa raiky tapisaka de naverimberina de rehefa naverimberina de ohatrany hoe izay no izy ilay resaka fandika an-dalàna samihafa ilay resaka gaboraraka samihafa ilay resaka mandehandeha fotsiny am'izao le pays de moramora ozy izy ny afa rehefa mamaritra azy izay titsika ambara izay hoe zany lay zava-misy iainany Madagasikara zany amintsika am'teny zao de ny any ivelany ihany fa hoetitsika eo moa fa makafakana mifanindran-dalana am'izany ohatra ny any amin'ny firenena hafa tsy Afrika de miady hevitra ny ao amin'ny firenena ny any Mali ohatra dia tapa-kevitra fa hoe mbola tsy feno ny fipetra hirosoana amin'ny fifidianana satria misy loi électorale na lalàna momba ny fifidianana samihafa zay mbola mila dinihana de misy any firenekafa ometsika eo ny atsipriany miantso amin'ny fifampiresahana ny mpanohitra melohany hirosoana amin'ny fifidianana de najanona mihitsy aloha le lalana hirosoana amin'ny fifidianana sy mifampiresaka ny samy mpiray-tanindrazana noho ny antony zay hoe hitany etat-major politika maro samihafa zany fa mbola maro ny fipetra zay tsy feno de nantona mihitsy aloha le processus électoral ho jerentsika eo zany fa efa be de be no ohatra azo raisina tsy afrikatsy zay tena ohatrany hoe taloha Madagasikara zany dia
nresaka ny amin'ny hoe zahay tsy africaine na teo amin'ny lafiny ara-toekarena nisy fotoany Madagasikara isany tsara toerana indrindra taty Afrika mpanondrana varytsika tany Afrika mpanondrana varytsika taty amin'ny ranomasimbe Indiana i Madagasikara zay fitaratra tamin'ny lafiny maro tamin'izany fotoana zany taty arina moa efa nresahantsika reny ny fanasana ny lamba malotontsika taty Afrika tsy iverenantsika ny tarazo na ny tantara mifamatotra amin'ny resaka fanjanahantany ka nahatonga ny hoe vazaha Senegal nalaza teto amintsika ohatra tamin'izany fotoana zany izay veritsika efa nioarana saingy miverina indray na devitra amin'izao fotoana zao fa raha ilay teboka ara-toekarena sy ny sisa ilay pratika politika dia azo ambara zany tsika amin'izao fotoana zao fa tratra aoriana indray miemitra lavitra de lavitra indray raha oharina amin'ireo firenena afrikanina sasany izay efa tena afaka mifampieno afaka mifampiresaka mihitsy ary efa nialana misy firenena maro zay efa niala tamin'ilay atao hoe tazo ny famikira-pahefana zany satria tena tazo io tazo mahery eo ho any Afrika be de be tao Afrika tao ny mpitondra zay nitondra 5 taona 7 taona 3 taona zany Robert Mugabe tany Zimbabwe zany lava de lava sy ny sisa Jean Bertel Bokassa sy ny sisa be de be tam'saika tamin'ireo firenena afrikanina maro samihafa fa efa nitsoky ny rivotra iny de tsy miverina tsony fa efa tena miaina ary manatsara ny demokrasia iainan'izy ireo ny ao Afrika zany amin'izao fotoana zao de misy ohatra maromaro zay hoentsika eo momba ny hoe tena nandraisana fanapahan-kevitra mihitsy mifampiresahana sy ny sisa efa mandray an'izay dingan'izay zany miala any amin'ilay hoe mpitondra mamikitra amin'ny fahefana ty fahefana dia noho ny intérêt politique sy intérêt économique samihafa mifamatotra amin'ny mpanefoefo dia samy manao zay arovana an'ilay fahefana ny afaka mampiasa vola sy ny sisa efa niala tamin'izay Afrika ny firenena maro Afrika amin'izao fotoana zao na dia atao aza hoe tsy misy ny tonga lafatra zay le samy mametraka amin'ny demokrasia zay mety aminy fa dia hitany hoe ezaka atao ifanajana sy ny sisa zany de raha apitaina amin'izay ny eto Madagasikara de tena hoe miemitra tsika zany amin'izao fotoana izao saka mihiba daholo ny tondro refy samihafa na apitaina amin'ny aty Afrika na apitaina amin'ny ataoko hoe ny akaiky indrindra aty amin'ny ranomasimbe Indiana resaka PIB resaka toekarena raha apitaina aty efa lasa lavitra zany Maurice zany efa tsy hoe menatra mihitsy zany Seychelles zany Comore zany moa de efa tonga ery atendro ny Afrika amintsika miteny zao satria de mitondra ny vondrona afrikana zany Comore zany de Mayotte moa miaraka amin'ny zareo frantsay kaikeo département français tahaka an'izany la Réunion tsy hita hoe ho ampitahina amin'ny tena fa ny aty amin'ny vondrona régional misy atsika aty amin'ny ranomasimbe Indiana zany dia kisitra Madagasikara amin'ny lafiny maro samihafa izay ataotsika hoe mampalahelo no milaza zany misy manindrona kely foana ny fo misy pincement kely foana ao amin'ny fo rehefa miresaka an'izany kanefa zay mihitsy lay ataotsika hoe zava-mitranga raha hitarina moa amin'ny zava-misy aty Afrika de ny olona efa miresaka hoe toy ny ahoana ny tena iainana n'ilay demokrasia ny tena hoe isiny fifandimbiasam-pahefana isiny fifampiresahana ekena tsy mitovy ilay atao hoe tena mbola letan'ilay demokrasia zany raha ny modely tandrefana ny jerena fa tsy voatery akatahaka ny modely tandrefana ihany koa any rehefa mahay mifampiresaka ny ao amin'ny firenena anankiray fa afaka samy mamaritra ny fitsipika ifampifezany de tsikaritra zany amin'ny firenena maromaro Afrika ao amin'izao fotoana izao fa misy BDP ao mahavita mifampiaino BDP ao mahavita manafoana mihitsy aloha ny firosoana amin'ny fifidianana fa mandamina ny rehetrarehetra efa tsy any amin'ilay tazo-pahefana tsy any amin'ilay fitiava-tseza tsy any amin'ilay fitiavana tombo-tsotsony zany fa efa mba mihoatrahoatra an'izay efa nioarany zareo afrikanina sasasasan'izay nefty raha ohatra ka tany amin'ny taona 2024 nefa nahita hoe io fa misy fifandimbiasam-pahefana ara-pomba demokratika efa nialana zany lay tazo-tseza sy lay tazo-pahefana tany amin'izany taona 2024 zany dia hitatsika efa miemitra indray lay firenena zany aty aoriana de io tsika efa tonga anatina volana Desambra de efa samy milasy daholo ny rehetrarehetra zany amintsika amin'ny teny zao de tiako tenena am'le milasy ohatrany hoe tandondominy le fety de efa hoe se fa lao andeha amin'izao fa misy investiture ane amin'ny 9 Desambra de
bon zay no izy de aleo de hita eo de samy mionina eo daholo nretrarehetra manoloanany zava-misy ny hita de hoe mivory sy mikatrodo ny eo anivony antoko politika samihafa zany voaingana zao no re ny fivoriana tena anivon'ny antoko tim ny teo anivony antoko HVM ny eo anivon'ny MMM ihany koa de mivory tahaka an'izany de misy ny fivoriana bro politika maro samihafa am'ireo antoko toy ny FTT ny ARB sy ny sisa zany amy sehatra misy azy ny fivoriana fionana amina atao hoe mpiara-mambonatoka samihafa ihany koa ny fametrahana paikady isan-karazany raha tsy resaky tsika fa tsy ny atao hoe ny eo anivon'ny prositeny zany zay isan'ny kandidata tafiditra faharoa zany tamin'iny fifidianana teo iny raha ny vokatra navoakan'ny ACC zany izay tena metrahany rehetra fanontaniana am'izao fotoana zao ny amin'ny hoe afaka mieritreritra anao trano mateza sy maharitra ve sika raha ohatra ka eo ambony monamona sy eo ambony fasika zany no ametrahana ny fototry zany trano zany zay zany le kisarisary tsotsotra hitarafatsika le mandat amitsika am'teny zao raha ny eno mantsika ny programme samihafa netin'ireo candidat ny ampahany zay enitsika zany tam'ireny raha reny kanefa tsy vitatsika akory ny nanadio an'le fifidianana de hotsika hoe misy programme na candidat samihafa izay tokony mitondra soa an'le firenena fa noho ny lotin'le fifidianana noho ny amboletra nanaovana an'le fifidianana dia wampanginina ve de avela am'izao ve ny votoatin'ireny vina samihafa ireny zay mazava ho azy fa tsy nitsarainy ny vahoaka akory tsy afaka tena mivelabelarina tamin'ny vahoaka akory satria ilay zotra-pifidianana azy no terena fotsiny am'izao de nalefa fotsiny arak'izay tiany ny ankolafo politika ray anaovana azy de tsy maintsy zany tsika mieritreritra ny amin'ny hoe toy ny ahoana adevitra mantsiny hoe vita mandat ve adevitra ihany ko mantsiny hoe tsy maintsy ve teteteza mita aza 10 taona nefa inona tsy zavatra nitranga tam'izany ao nefa milaza ny amin'ny hoe de efa manomboka ny mandat efatra sy 5 sy enina zay hitondrany zao fitondram-panjakana izao satria misy mpanohatra fa tsy nahita mpanohatra tena marefo ohatra ny mpanohatra am'izao fotoana zao misy an'izany adevitra zany miainga mandeha zany raha tena marina indray ozany sasany rehefa maheno an'izay de hoe tsy ary nahita mpanohatra iendro ohatran'ity fa dia mivoy an'izao filaminana lava zao kanefa dia ny zavatra mitranga mandeha ihany akilan'izay fa tsy fotoanan'izay atao hoe fifampitsarana na fifanomezantsiny fa tena tsy maintsy ampiakaritsika zany ny adevitra am'izao fotoana zao ibanjana an'le hoe toy ny ahoana no iveritsika fa zava-dehibe tena mila resahana zany satria firenena zany raha atao ary manoloanany hoe azakazaka le raharaha politika tsy miandry ny tsy afaka zay ny raharaha-pirenena na iza na izay io zany mandeha foana io mandroso foana io nisy zavanitranga iny fifidianana izay na tiana na tsy tiana zany de fa iny izy fa niseho iny azo resahana tsara ary zao tontolo zao de mahita todika tatiny maso zao tontolo zao ny amin'ny haratsy ny kalitaoan'ny fifidianana na de ambara aza hoe milaminy zany tsy nisy incident majeur momban' zany sy ny sisa de tsy afaka amela fotsiny an'le firenentsika hoe hoviraviraina na ho avela am'izao zay zany tsy maintsy hitodiana any am'ireo hery politika samihafa eto amin'ny firenena ka metrahantsika mpanao famakafakana mpanao gazety amin'ny alalany fanontaniana petraky ny olo-pirenena amitsika ihany koa dia ampitaitsika mombany hoe inona no atao hoe paikady hoentina reo hery politika samihafa tsy maintsy ataotsika mihitsy hoe iarovana an'le tanorazana manoloana ny fomba hitondrana n'lay fanjakana zany zay mantsy le notion samihafa ilay tanorazana iombonana fa ilay fanjakana ny mpitondra no mife azy de tsy maintsy arovana le tanorazana manoloana n'le fomba fitondrana azy raha any am'rafitra demokratika salama tsara de zay le hoe any amin'ny resaka balizy apetraka zany amin'ny fanaraha-maso ny asan'ny mpanatanteraka no ametrana zay fiarovana tanorazana manoloana ny fitondrana fanjakana izay zany dia mijoro ny solom-bavam-bahoaka rehefa misy tsy mety mametraka balizy manohatra satria zay ny anjara asany miaro satria zay ny anjara asany fa misy fahamarinana tsy azo ialana kosa ao ny lasitra imbonandrera de hoe ny aradrara sy nitsiny ary ny ara-dalàna zay zany le izy zany de zay zany ny dilemme mipetraka am'izao fotoana zao hitodiana any amin'ny procétaire ndray nasolinaiko hitodiana any amin'ny prora-valomana na hitodiana any antoko politika zany resantsika any amin'ireo collectif des candidats
manina moa tsy reo roa reo nytenentsika satria raha ny voka-pifidianana farany teo zay terena hitondrana firenena zany de reo zany no misesy teo voalohany faharoa fahatelo fa ny hery velona rehetra am'izao fotoana zao atrany amy ray aman-dreny ara-piarahamonina sy ara-drazana arak'izay itsotsika azy hatramin'ireo hery avy amin'ny société civile ny hery avy amin'ny fiarahamonina isan-karazany hatrany amin'ny mpiariny soatoavina mamalagasy ny sisa de tsy maintsy mametraka an'izay fanontaniana zay hoe ohatrany ahoana zany ny tokony atao erovana an'le tanyrazana manoloana an'le fomba fitondrana fanjakana tsy maintsy apetraka zany atevitra zany na manangasanga zany fety sy ny jiro mamirapiratra reo famprevena zay mahazatra atsika rehefa faraparany taona tahaka an'izao sy isak'izay misy fety eto amin'ny firenena tsy azo adinono zany fa ny zava-misy androany de fiarovana an'le tanyrazana manoloana ny fomba fitondrana an'le fanjakana satria ny fitondrana ny fanjakana zany de efa mazava izy io fa dia io zany no terena teto amin'ny firenena no ny antony maro samihafa dia izay aloha zany ny zava-misy tsy maintsy jerena androany saingy sy afaka miravoravo tanana ny zanako Madagasikara dia mazava ho azy tsika tsy maintsy miresaka hoe ateo ny amin'ny hoe tonny ahoana moa vinam-piarahamonina na ny programa ilain'le firenena nitondra izay everiny fa mety ny fitondrana andrajolona tao anatin'ny 5 taona farany iny ny rahantsika nahalala ny zava-nisy teto amin'ny firenena ny lafiny fiarikarena ny lafiny toekarena ny lafiny fiainana isa-tokantrano ny lafiny vidim-piainana ny lafiny fandripahalemana atevitra be mikasika ny zavanytranga tany ankazobe zay ho resahantsika rehefa avy eo ny resaka sosialy dia fantatritsika zany ohatrany ahoana n'lay programa ny fomba fitondrany firenena nidikan'izany ireo hery politika rehetra tsy maintsy mijoro nisy tao ny niteniny amin'io zay de anao lara-pahamehana ny décentralisation ny fitsinjara-pahefana zay de iresaka mihitsy ny resaka politika any kipo ty politika programanay zay indray dia manana vina ohatran'izao mba fotodrafitrasa sy ny sisa ny fahasalamana ny fampianarana tsy maintsy manao adsisika zany ho fiarovana an'le tanyrazana ametrahana hitondrana ny programa nasany avy ary tsy maintsy ho fakafakaitsika eto hoe tahaka ny ahoana ny anylalana ahafahana manavitra ny Madagasikara de manavitra ny Madagasikara notion vague ho an'ny tsy mahatakatra fa ny ahafantarany rehetra azy mahakaikikaiky kokoa ny isambatan'olona leo fanavotana ny Madagasikara de ny hoe fanatsarana ny farim-piainany isa-tokantrano izay mifamatotra amin'ny hodidina ara-toekarena fiarena famokarana fanodinana vokatra fitaterana vokatra ny fahefam-panjakana ny fanarahan-dalàna samihafa ny fiarovana ny fifaninanana eo amin'ny lafiny ara-toekarena mba isin'ny ataontsika hoe dynamique économique zay ahafahany asehatra isan-karazany miaina araka ny tokony ho izy de etotsika zany rehetra zany tsy maintsika miresaka an'izany dian'izao satria ny fanosehana ny vina sy ny programa iarovana an'le tanyrazana manoloana le fomba hitondrana an'le fanjakana de tsy maintsy mandeha amin'ny fametrahana ohatra olom-boafidy amin'ny sehatra samihafa manahoana ny programa ny mpanao politika sy ny atoko politika samihafa manoloana ny fifidianana solombavam-bahoaka manoloana ny fifidianana be ny tanàna manahoana ny zavatra tsy maintsy apetraka dian'izao pouvoir mety ho afaka tena mba mifandanja amin'ny mpitondra am'izao fotoana zao atevitra daholo zany apetrakatsika zany satria ilay nambarantsika teo ny amin'ny hoe tsy maintsy asiana arifanina ty revy eto tanàny ty tsy maintsy asiana arifanina ny ray ty revy eto tanàny ty am'ty resaka politika ty satria ilay tanyrazana izay iombonana malagasy rehetra na inona fironana ara-politika any de tsy maintsy arovana arak'izay tratra arak'izay vita manoloana ny fitondrana ny fanjakana ny fanjakana eo pelatanana zay nomena fahefana zay nomena fahefana manana n'izay iverany fa hitondrana ny fahefana nandalo vanim-potoana samihafa raha ny tantara politika ny Madagasikara io fanjakana io nisy fotoana teo pelatanany mpanjaka nisy fotoana teo pelatanany mpanjanaka nisy fotoana teo pelatanany rafitra republikanina fa am'izao fotoana zao tsika tena manontany mihitsy hoe aiza ho aiza am'izany misy an'io fanjakana io de miverina ho azy tsika zany any anatin'le hoe tsy maintsy arovana araka izay tratra ny tanyrazana manoloana izany miarabarao zoky faniry razafy manatany
Miraba Yenkaja Rakotomanatsoa sy Ratoljanary ny namatsika Yarfidy Ramanandraibe anko dia arabaitsika amty maraina ity ianareo namana teknisianina rehetra zay ao ambadiky ny sary sy ny feo ety amin'ny foibe fampitana izao fandarina izao ny any amin'ireo fantso tserasera rehetra dia arabaina avokoa indrindra moa zany ny eto an-toerana sy ny any ampitan-dranomasina zay manaraka atsika marobe. Misy zavatra tsara hosotomo anatin'ny tarikevitra zay nentin'ny Yenkaja Rakotomanatsoa teo ny amin'ny fiainana ara-tsosialy ny mponina zany akoatran'le hoe de endrika tahaka ny ahoana ny hitantanana ny firenena amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny vanim-potoana ny fahampanjaka ve tsika, ao anatin'ny vanim-potoana ny fanjanahantany ve tsika, ao anatin'ny vanim-potoana ny republikanina ve tsika amin'izao fotoana izao. Tsara de tsara zay fanontaniana zay satria mahavaka sy mahavalalana tokoa Yenkaja Rakotomanatsoa ny amin'ny hoe raha resaka fomba fitondrana na fitantanana amin'ny firenena ao anatina vanim-potoana zay misy atsika amin'izao fotoana izao. Alaim-panay ihany tsika eritrehitra ny amina hoe tena izao tokoa ve le fanjakana republikanina zay hitantanana amin'ny Madagasikara. Raha fanjakana republikanina hitantanana amin'ny Madagasikara ao anatina régime na anatina hoe fomba fitantanana firenena zay ndeha ataontsika hoe régime semi parlementaire na régime présidentiel fort na régime semi présidentiel marobe ny fomba etsona azy satria tsy hitantsika moa zany zay etsona azy araka ny lalam-panoloana de ohatra mahita tsika hoe régime semi parlementaire fa ray andray tsika rehefa tena mahita de régime présidentiel fort ndray vitantsika amin'izao fotoana zao. Fa rehefa tena mandeha lavidavitra ndray tsika Yenkaja Rakotomanatsoa de te hitentsika ny amin'ny hoe mbola fanjakana republikanina ve ny misy eto Madagasikara satria ny atao hoe fanjakana republikanina de mampiatra ny ambara ny lalam-panorenana satria ny atao hoe republikanina zany de mifototra amin'ny lalam-panorenana de ny lalam-panorenana no ety manorina ny firenena ny lalam-panorenana io fampifehezana eo ampitondra sy ny vahoaka entina ary ny lalam-panorenana ihany koa no ahafahana manangana androm-panjakana ahafahana mitatana firenena ao anatina fanjakana republikanina de lalàna zany no ahafahana mitatana firenena. De eto tsika zany sako diavatra sadaikatra ihany amin'ny hoe régime inona no hitantanana ny firenena raha ohatra zany lay parlementaire na semi parlementaire satria tsy maintsy miainga avy eny anivon'ny parlement avokoa na ny loi de finance miainga avy eny anivon'ny parlement avokoa no ahafahana zany mametraka premier ministre gouvernement na manaisitra premier ministre lehibe gouvernement akoatrany hoe nametra-pialana le premier ministre na misy faute grave zay nataony dia misy apahapahefana zay tsy maintsy mandalo eny anivon'ny parlementa zany indrindrandrindra miara-pirenena ary Yarfidy Ramanandraibe no manao ny question réponse manao ny interpellation manao ny commission d'enquête parlementaire fa mbola eny anivon'ny parlementaire ihany koa eny anivon'ny anteny miara-pirenena no ahafahana manao vote de confiance ary ny parlementaire amin'ny alalan'ny anteny miara-pirenena no manara-maso ny asan'ny gouvernemanta sy mitondra an'ireo fanamariana samihafa zany amin'ny alalan'ny débat amin'ny alalan'ny fampiatsoana interpellation ary amin'ny fananganana ireo voamera-panadiady maro samihafa. De ny parlementaire ihany koa amin'ny alalan'ny anteny miara-pirenena mbola any antsika no miresaka no afaka manongana ny filohan'ny republika amin'ny asa amina manatsahatra ny filohan'ny republika amin'ny asany io na io déchéance na io mise en accusation marobe le andraikitra Yenkaja Rakotomanatsoa fa mbola ny parlementaire ihany koa no afaka mitantana ny vola eny anivon'ny district amin'ny alalan'ny siady ary izy ireo ihany koa zany no manana fifandraisana akaiky de akaiky amin'ny alalan'ireo STD na de tsy afaka mifampitsapaka ra dia manana fifandraisana akaiky zany am'ireo solon-tena-mpanjakana eny fotony na de misy aza ny andraikitra ny chef district ny amin'izany rehetrarehetra izany ary ny fahefana lay député zay manatanteraka ny asany eny fotony zay manao tatitra amin'ny vahoakany ary mandray ihany koa reo fitarainina samihafa amin'ny vahoakany dia mampatanjaka n'lay asan'lay solomavam-bahoaka zany indrindraindrindra moa lay antenimera ngizabe
de raha miresaka antenimera am'izay tsika de tsy maintsy ao anatin'ny antenimerandolona sy ny antenimera pirenena ka io zany tsika manontany hoe ao anatin'le régime parlementaire ve tsika fa raha tsy ao anatiny tsika de mahita ndray tsika hoe régime présidentiel ve indray ihany fifidianana filohan'ny république ny tanterahana amin'ny alalan'ny suffrage universel direct isaky ny 5 taona de avozina indray mandeha de fa 5 fa rehefa mijery ny zava-misy tsika rehefa miaina amin'ny akapobeany zavatra iainana de mahitsy tsika fa misy filohan'ny république eto chef suprême des armées misy filohan'ny république eto miantoka ny diplomatie amin'ny alalan'ny fanolorana ny lettre de créance ho an'ireo diplomate miasa simonina eto Madagasikara mitandro mandrakariva amin'ny firaisam-pirenena unité nationale mitandro ny souveraineté nationale ary mibaby ny fahadiovana sy mifangararana ny tontolo ny fitsarana satria izy de anisan'ny lehibe ihany ko eo anivon'ny fitsarana izany amin'ny alalan'ilay CSM manany lehibe amboniny eo anivon'ny filakevitra amboniny fitsarana izany fa rehefa mijery ianao enikajarakoto manatso mahita organisme rattaché be da be na ny bianco na ny inspection générale de l'état sinsisa maro be de mbola eo anivon'ilay fiadinan'ny république avokoa ahitana an'izany ary ny ordre de mission dia tsy maintsy présidencean'ny république no manamarina zany eny na ivoaka ny ivelany arenao dia tsy maintsy fantatry ny eo anivon'ny secrétaire général ny ahafahanao manao an'izany ary na ny fanapahana ny fanatanterahana an'ireo fampiasam-bola samihafa azy rehefa mihoatra ny 200 millions d'ariary de tsy maintsy eny anivo ny fiadinan'ny république zany ary fantatry ny premier ministre lehibe ny gouvernement de raha miresaka gouvernement tsika na premier ministre lehibe ny gouvernement dia misy ny fanolorana any premier ministre lehibe ny gouvernement amin'ny alalan'ny maro anisy eny anivon'ny assemblée nationale de sur proposition zany zay ataony solombavamboaka maro anisa no ahafahan'ny filohan'ny république manao désignation manendry ny premier ministre lehibe ny gouvernement de lasitsika zany amin'ny hoe régime mahina zany misy atsika amin'izao fotoana zao satria rehefa tena mijery amin'izay tsika le tena fomba fiasan'le filohan'ny république sy manodidina azy de à la fois zany pouvoir judiciaire à la fois zany pouvoir législatif zany lay pouvoir exécutif satria ny atao hoe pouvoir exécutif fa efa napanatanteraka dia ny gouvernement sy ny présidence de eto ny mahita an'izany afaka manatsahatra ny amin'ny alalan'ny motion de censure eto ny afaka mampiantso solombavamboaka tsy amin'ny alalan'ny message tsotra fotsiny fa tonga de manao fampiatsona ny solombavamboaka anitranony ao anatina session de afaka maka fanapahan-kevitra amina raharaha zay mahavoaroroy na isamboran'olona maro samihafa zany tahaka n'izay fanitranga tany sambava tamin'ny tontolo nalavany ny fibetesana solombavamboaka ny fibetesana zany moa de efa mango fotsiny de eo tsika ny variana am'izay zany hoe mbola ao anatin'ny rafitra républicaine ve tsika ka raha rafitra républicaine régime inona no hitantanana n'le firenena ary mbola miatra ve le lalam-pandrenana sy le lalàna velona raha miresaka lalàntsika akoatra ny lalam-pandrenana de misy ny loi organique na ny lalàna fezoro de misy ny lalàna ordinaire ny lalàna tsotra zay fampifezana akoatra ny fisin'ny décret sy ny arrêté samihafa zay raisina ny niveau ministère endriky ny lalàna avokoa zany tsika tsy miresaka nota na circulaire tsy any ny adevitra ka raha ohatra mbola firenena républicaine tsika misy régime hitantanana an'le firenena misy lalam-panorenana najoro hitondrana izany firenena républicaine izany dia afaka mametraka fanontaniana tsika amin'ny rahany nikajatra eo ny amin'ny hoe ina moa zany voajatsaka ny sandava ve ny fampiarana am'izany firenena républicaine sy ny régime na ny hitantanana ny firenena izany raha tsy izany isika zany de mbola ao anatiny le endriky le fanjanahantany ve le colonialisme raha ao anatiny sika misy adevitra miresaka ny amin'ny hoe vahiny ve sa malagasy no mitantana ny firenena de lasa am'izay tsika inikajy mijery am'ireo mpitarika zany am'izao fotoana zao de adevitra ny filohan'ny république hoe tsy malagasy izy fa efa nizaka ny zopirenena vahiny ary efa nitoko-panompona malagasy na ny allégeance maha malagasy azy de efa nariny zany fa tsy maintsy manina toko-panompona vaovao amin'ny alalan'izay naturalisation zay maha frantsay azy izay ary ny orinasa rehetra sy ny décision politique décision économique mova any malagasy zany de
malagasy tsara atsaina avy hatrany fa rehefa tiany olona akatona amin'ny banky de afaka akatona, rehefa tiany olona akatona ny jirama de akatona, rehefa tiany olona ampisotrahana jirotsika de ampisotrahana ranotsika de ampisotrahana, rehefa tiany olona isidina amin'ny alalan'ny abakabaka mazava amin'ny alalan'ny fitaterana anabakabakatsika de afaka mandeha am'izay le malagasy na tsy afaka mandeha le malagasy. Rehefa tiany olona ho kitihana ny code minier arak'izay azo ny tombotsoa de kitihany io ahafahany mahazo tombotsoa fa tsy ny tombotsoa ho an'le vahoaka malagasy le firenena izany. Ary ny télécommunication raha ampiakarin'ny olona ny fahafahana mividy ireo fahana kikisana de tsy afa manoatra le malagasy. Zay tiany olona omena amin'ny alalan'ny réseau na 5G na 4G na 3 na sala am'izany na etsa na as plus mena Madagasikara de soratana fotsiny efa 4 5G zao fa zao tsy izay anefa le tolotra tonga ny nisy atokantrano de tsisy afaka am'tena mandevitra fotsiny malagasy. Zay tiany olona atao io tiana ampiakarina vidina fahana de ampiakarina, tiany lalaovina ny offre rehetrarehetra na nytolotra amin'ny fahafahana mampiasa ny internet, mampiasa ihany koa ny finday sy ireo tolotra amin'ny alalan'ny fahana de manaiky raha malagasy satria tsisy eo an-tanany zany. De eo indraytsika zany etianja mieritreritra sy iary fidira manandray be ao anatin'ny vanim-potoana fanjanahantany indray ary ve no misy atsika satria dia sady ohatrany tsy tompontsika tsy mpanapa-kevitra farantsika de zao lasa miverina ry amin'ny vanim-potoana fahampanjaka indray tsika zany. De raha ny vanim-potoana fahampanjaka tsika zany am'izay fotoan'izay de sady tsisy fiainana eo amin'ny fampiaran-dalàna amin'ny mavanim-potoana zany le hoe manaja n'le firenena républicaine sy le hoe fanjanahantany fa iny de mazava iny ifandovana ny fitantanana firenena zay tiany mpanjaka sy ny manodidina azy ny hitantanana ny firenena sainginy nampiavaka azy nanana fahendrena le mpanjaka ny tatana teo aloha ary nametraka fatahorana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra zay natao ary tsy misy lalam-pandreny ny fampifezana zao izany fa zao lalàna fanjakany ifandovana ny eritreretina teo de zay tia ny atao hitantanana amin'ny firenena. Mety nisy foto-kevitra nametrahana premier ministre tam'izany fa zao premier ministre zay mety miserviran'izy io na premier ministre suivant na situation ahoana no ahafahana mametraka an'izany premier ministre zany ka tsy mivoaka tamina kasta zao fa eo amin'ity kasta anankiray ity ihany tantara ny resantsika am'izany de mametraka fanontaniana tsika raha ny zotrazotra ny zava-misy sy ny fomba firesaky ny sasany amin'ny hoe na manda efatra na 5 ary mbola tsy ampy anay de inona moa zany anova lalam-pandrenana ny dikan'izany fa manda ray azo avozina ihany 2 fois 5 10 10 taona zay ihany ny ambaran'ny lalam-pandrenana raha ohatra amina filoham-pirenena anankiray ka raha ikitika zany amin'ny hoe manda efatra na 5 vao ampy anay dikan'izay zany ho amboarina le lalam-pandrenana tahena sur mesure amina olona zay verina fa manam-pandrena hitatana maharitra zany de mikitikitika arak'izay tiany itiavana azy ny sotoavina, mikitikitika arak'izay tiany itiavany azy ny tontolo ny kolotsaina amin'ny ankapobeny ka tsy problème raha ohatra ka manova ny anaran'ny rova ho rova Madagasikara, tsy problème raha ohatra ka manova ny architecture ny rova ho am'izay mety itiavany azy satria mba mety manana mba fomba fijeriny ihany koa zany le mpitantana am'izao fotoana zao de sako diavatra sy sahirantsika iankehatra sy arifidiny amin'ny hoe ao anatin'ny firenena iny tsika républicaine mampiatra lalam-pandrenana ve ao anatin'ny fanjanahantany ve tsika ka mamevahana amin'ny vahiny hanapa-kevitra sy ho tompony ity Madagasikara ity ka hanao anjorombala an'le vahoaka malagasy sy ireo mety manampaizana malagasy ty tandrazana sy ireo mijoro an'izany hoe fiarovana ny tany sa ao anatiny vanim-potoana ny fahampanjakantsika am'izao fotoana izao ka tsisy rarahinona zany adevitra lalàna, tsisy rarahinona zany adevitra ifampitondrana rehetrarehetra zany fa ifandovana amin'ny fanjakana ary zay manana tombotsoa sy zay mafy ny fanjakana tanan-dehibe no mifehy fanjakana any ambanivolo zay manko le endriky le izy de manao pacification any am'izay teny hitantanana amin'ny firenena hafahafa zany fomba firesantsika zany mafesaky zany
ka zay ny antony mahatonga atsika zany mandeha am'izao fotoana zao anatin'ity adihevitra tsy hoe ahoana no hitodana sy eritreretana fa misy vahoaka eto Madagasikara kanefa vahoaka tsy tantsony zay ho ale tsy fantany régime mahita tanana an'le firenena tsy fantany ny aminy hoe tena inona marina no andrasany am'le mpitondra de tsy kakitsika zany raha marera ohatra hoe manafika ny dahalo any Akazobe, manafika ny dahalo any Anjorobe, manafika ny dahalo Amorondava, manafika ny dahalo any Tsimonosy samihafa tsara tanàna tsy fakahitana ary tsy vita amin'ny manafika aloatra mangory sy ny sisa le tsy matao todisana tononika an'izay mihitsy le manafika zany taloha de hoe manafika de mangalatromby ary fidira manandray be sy nikajarakoto manatsoa fa marikoriko de zao manolana vavy antitra manolana rem-pianakaviana bevoka manolana zato vavy kely de ny rem-pianakaviana zay mba manohatra sasandray ty firiny zareo de tsy vitan'izay robaindray mifananana kely zay mba niarin'le olona atao anatin'le tokantrano de ny sasandray zany zay mety hoe misimisy atao kely na tilitiliany zareo ny fiainan'le olona de alainy akeriny dia roizana vola be zay vao avoaka zany ray ny fomba mampanao any dahalo tsy matao tody eto Madagasikara le tena dahalo taloha zany le hoe mandroba toerana valanomby de lasa mitsoka fa le am'izao efa tsy zantsony manao takalinaina de tsy vitan'izay ty firina ny raim-pianakaviana de mbola zava-doza ihany ko iainkaja sy aryfidy foananatanteraka le tanàna dorana le tanàna mba tsy iverenany le ponina ao am'le tanàna de ahoana inona no iainana am'izany de rehefa maheno zany tsika ny zava-misy any Akazobe maheno ny zava-misy tsika any amin'ny faritry Menabe sy ny faritra Tsimonosy de zao izy ary mpian'le malagasy vanim-potoana inona misy atsika am'izao fotoana zao de indraindray tsika eritry ny lasa sainany aminy hoe mbola vanim-potoana ny samy mandeha samy tady am'izay ary ve ty ka zao samy manao zay ahafahana miaro tena sisa sy ahafahana mivelona de tonga am'le hoe zay hinanana an'io sisa mitanjona de rehefa mandinika an'izany tampoka ako ary fidira manandray be sy nikajarakoto manatsoa de ozy hoe raha ny safidy zany malagasy ka hoe zay avoko sy hinanana sisa mitanjona fa ny asam-pitondra natao hiary vahoaka tsy arak'izay tokony io zay de inona moa zany miverina any vampitaona taloha ela be na tsidika ary fidomaly tsika tany amin'ny repoblika voalohany tany mamaky aloha zany zao de zao politika ankibo zay ahafahana mamely tena zay ahafahana mikarakara ny anio an'ny malagasy zay ahafahana manao famokarana zany sisa ka nafa famokarana azy moa iary fidira manandray be inona ny famokarana azo atao tsy misy ny famokarana azo atao satria tsy mandro ny tany tsy ara-dalàna ny fandripahalemana tsy ahafahana miaina ny zava-misy any ambanivohatra ny condition tsy ahafahana miaina zany de zany rehetrarehetra zany tenentsika ozytsika hoe tsy kakitsika raha fa efatra am'roapolo am'zato amin'ny firenena 5 am'roapolo am'zato zany Madagasikara maty refina le vahoaka ao aminy satria tsy mahavita manao famokarana tsy mahavita manao an'le tena hoe manome sakafo zay tena maharitra ho an'le vahoaka malagasy fa sakafo natao ahaitraitra fotsiny sakafo natao amina resaka récupération politique natao amina resaka clientélisme politika ka rehefa misy fihetsiketsehana tia natao de mizara sakafo mafana ny ataon'ny fitondram-panjakana mizara riz cantonné ny ataon'ny fitondram-panjakana mipababigony ny ataon'ny fitondram-panjakana omena ho an'le olona sahirana de mody manome vary 5 am'roapolo gony dia lasa mivadika ho marché na tolobidy ho an'ny sasany akamakama ao anaty fanjakana zany fa tsisy zavatra tena hoe famokarana ahafahan'le vahoaka miaina mandavataona zany resaka famokarana zany nefa zany resaka tena hoe Madagasikara afaka mamokatra zay tena nahavita tena ratsakafo vahoaka tena voky taiza teto ambonin'ny tany isy an'izany hoe rehefa miady gisitra tsika amin'ny resaka loto miady gisitra tsika amina resaka kolikoly miady gisitra tsika amina resaka tsy fandripahalemana zao ndray tsika mbola hiady gisitra amina resaka hoe hanoanana
ary fidra manandray-be sy nikajarakoto eka zay moa no antony tsy maintsy amerenantsika ny adevitra oaraka ny tokony ho izy satria zay le nambarantsika teo tsy miandryandry ny raharaha-pirenena tsy maintsy mandroso fa anjarantsika zany mametraka ny fomba rehetra ny amin'ny hoe ary anaovantsika antsoavo an'ny sambatan'olona amin'ny fiantranana manoloana ny feon'ny fietreretina sy ny andraikitra takin'ny firenena dia anaovana antsoavo andreo hery politika zay afaka tena mijoro sy ataontsika hoe mitarika ho any amin'izay fametrahana balizy izay manoloana ny hoe fandrosono ny raharaha satria tsy hitatsono mihitsy ary fa ametraka aryfanina ampy ve de tsy maintsika mitodika amin'ireo hery politika izavy ireo hery politika navondrona hery politika afaka mijoro ka tena afaka hiezaka metraka ny karazana aryfanina matanjaka manoloana ny fomba hitantanana ny firenena am'izao fotoana izao zay le nahatonga antsika teo tonga hatrany amin'ny firesantsika hoe tonny ahoana ny vina izay efa natenaina fa tokony ho afaka hitondra zavatra hitondra vahaolana anova zavatra anova ny fomba mampanao ara-politika eto amin'ny firenena mba anatsara izany de toy ny ahoana ny zavatra tokony ataon'ireo hery politika samihafa am'izao fotoana izao mba hanangana ny vahoaka hiaraka ametraka an'izay ary fanina zay amin'ny fomba fitondrana n'lay fanjakana zany satria adidy ombony anale tanyrazana tsy maintsy arovana zany fanontaniany zany no mipetraka amintsika hitodiana amin'ireo hery politika nivoaka tao anatin'ny fifidianana farany teo fidiana anatin'ireo hery politika nivondrina ny ady ho amin'ny fampanarahan-dalàna sy ny fahamarinana tamin'ny fifidianana farany teo ary todiana amin'ireo ray aman-dreny izay hery ara-piarahamonina mbola eketeny sy toteny ihany kio sy mazava ho azy amin'ny isambatan'olona izany de eo am-pialatanantsika ny fanapaha-kevitra samihafa mikasika an'izany tsy afaka ny miraviravy-tanana reo hery politika izay nipotra tamin'ny fifidianana teo ry hita fa nanana ny toerany sy ny sehatra samihafa toy ny fiarahamonina sivily sy ny sisa ka antony iresantsika manokana an'izany miaraba ny jokobe ary fidy raha manandray be mbawary miaraba ny faniry de miaraba ny sy tsy adinotsika menakavy manaraka tsy tapaka ny fandarana angaredina na ny tokantrano any na ny anaty fiara fitaterana na isika any pitan-dranomasina rehetra any miaraba antsika menakavy fifaliana satria mbola samy velinaina mbola afaka mifampiampita vaovao mbola afaka mifampitafa sy midinika maro ny olona nieritseritsy ny hoe mba tia hitany zany enina ny volana desambra 3 zany a sy ny avokany sy ny tantarany fa itsika menakavy izay mitafa sy dinika izao no nahazo tombon-dainy nahazo tombo-basotra avy amin'Andriamanitra ka de isorana ny anarany aloha fa de tena anisany zava-dehibe zany zavatra resahana izany zava-dehibe ihany koa ny resahana manainika ajarakoto manatsoa nyresahany faniry ramanatany teo ary idridridrindra ny nanomboa ny siratolo-janahary azy zava-dehibe dolidolo zany rehetrarehetra izany mbola ao anatin'ny angaredona dolidoly zany rehetrarehetra izany eo indrindra nidirako kely rizy telo ny rahalahy angaredony tsika talohan'ny siny angaredony ty enikaja de tena taletany amin'ny ABC radio tany sady niaraka tamin'ny ary fidira manandray be nanao famakafakana ara-politika tany talohan'ny siny angaredony ty faniry raha manatany tany amin'ny MBS radio tany nanao an'izany tena hoe miara-manoja tany sy ny tralala sy ny travolta ary ny namatsika sy kosa de teto amin'ity sehatra itya mpivahintsika atao aminazy ato de nitambatry tsika menakavy reo tsy natambatry ny fitite hiaraka tsy natambatry ny fitite hitafatafa sy dinidinika fotsiny fa natambatry ny adidy amanandraikitra tao anatin'ilay firenena de napetsaka le anarana angaredona
satria ny antony de tsotra nisy zavatra nitranga tao anatin'ilay firenena malagasy izay voately tsy maintsy nanambarana ny hery rehetra rehefa nisy ny fitambaran'ireo kandida 20 iady amin'ny tsirariny iady amin'ny tsy zaka intsony iady amin'ny fahantrano iady amin'ny fanapara-pahefana iady amin'ny kolikoly teto amin'ilay firenena de nitsiry ny eritreritra hoe aleretsy ça c'est quelque chose zava-dehibe zany mbola tsy nisy an'izany teto ambonin'ny tany hoe kandida 20 de niara-nitsangana ohatrany olona anankiray satria tia hanohitra ny zavatra tsy metimety tsony tia metsaka tany tandalana tia metsaka fifidianana maro toerana tia metsaka ny tena safidy-bahoaka marina ao anatin'le firenena ary rehefa nitsangana zay de nitsangana izy efatra amy raha lahy enikajarakoty manatso fanirira manatany razafy manatany razafy manatany averako mihitsy raiko ny aiky akosy tonga koa iary fidira manandray be oleretsy misy zavatra azo toizana misy zavatra tsy maintsy toanana de zay fotokevitra izay de nitsangana amizay lay angaretina tonga tany amin'ny 7 ny volana novambra 7 vita le fifidianana nandeha le andro tonga ny 9 desambra 7 nangina ilay firenena malagasy ohatrany tsy de enoeno feo ireo mpanao politika eto Madagasikara fa misy inona izy efatra amy rahalahy to mbola moeraoera de mbola mitiralala sy mitiravolta mbola ao tahaka ireny voninkazo adaladala ireny ka na efa mangina aza ny tanàna to mbola manakoako ao izy efatra amy rahalahy fa maninona inona ny antony izay ny tiako hoentina hoazavaina kely raha d'accord nareo telo amy rahalahy aloha ao anatin'ny fotoana foy androany raikitra zao ara mifandehana le rehetra nisy zavatra nidina teto am'le firenena ary zay no nampitsangana atsika izay no nitaritana sy nanaovana voady tamin'ny vahoaka malagasy hoe tsy maintsy azo itolona io iny zay zavatra nidina izay efa nambaratsika teo hoe iady amin'ny tsirariny iady amin'ny fanapara-pahefana iady amin'ny fahasahiranana mianjady amin'ny vahoaka malagasy ary iady mba isiny ny tena fifidianana marina eto amin'ny firenena ity fa indrindraindrindra iady ny amin'ny firenena indray amin'ny fitondrana fitantanan'ny vahiny antifirenena malagasy ty zay le izy de nandeha mififidianana de rehefa nandeha mififidianana de efa nitantaraytsika teto 17 mandifotr'olona fa vokatry ny fananan'ilay kandida larina fahatelo ny fanafahany fahefana rehetra eo am-pela-tanany ary mbola eo am-pela-tanany ny ACC ny CENI ny Sénat ny vola ny polisy gendarme miaramila ny polisy communaly sy ny sisa de lasan'le fahefana any amin'ndray zany zao ny baolina fitondrana n'le firenena fa izao zay zavatra izay ve le rehetra midika fa rehefa lasan'ilay kandida larina fahatelo ndray ny fahefana de fona ho avy zay le kolikoly nanjaka tao anatin'ny 5 taona nitondrany dia voafafa ho azy
ny eloko rehetra vitany io fitondram-patsakana io zafady siva voatona indray le latapatra tao anatin'ny 5 taona notondrany dia voafafa ho azy ny nahafaza azy ka lasa gasy d'origine indray le la candidat larina fahatelo satria efa président de république ko satria ve vitany fifidianana dia mazava loatra fa foana ave zany ny resaka vos sy ny fitoriana mitranga any londrany foana ve zany ny fibatana fitaterana ny azo tsy azo tapahana nataony mpanaradia akaiky an'io fitondram-panjakana io de raha matolantona kotomangy zany foana ho azy ve zany satria azony zareo ny fahefana ny volan'ny covid ny volan'ny covid tsy hita popoka hatramitsika miteny zao enquête parlementaire ny enquête parlementaire samy foana ve zany rehetra izany firenena raha foana zany rehetra tany saitsika zany namana enikatso to zako hoe bon tsisy tokony aliatsika efatra mitsamety tsony raha mbola mena fa ndao ody atao ody rony entina le retsy de andao ody andao ijery fitombitra fotsy sy mipapozy ohatranao fa tsy mbola foana za rehetrarehetra zany ny magaga namana enikatsa ny namana faniry ny namana se de tsotsa fotsiny ihany za mino fa le candidat raiky ambe folo reo tsy seza no tatavindreo tsy ny ho président ny république fotsiny tatavindreo tsy ny azo toerinao anatina fitondram-panjakana no tadiavindreo fa nisy zavatra ny edina tao fa tena apetsako aminareo raiky ambe folo mitsam efa lama ve le zavatra ny edina rehetrarehetra efa nandray ny fanapahan-kevitra tokony raisiny ve ny fitsarana teo anatsihandreo requête marobe napetsaky ny candidat larana fatelo ambe folo andre matoa siteny andriana solo no ny aiko efa nisy ve ny fitsarana ireo olona tsatsa fa ny vidy vato safidin'olona nangala-bato nampiasa fahefana nampiasa fitaovam-patsakana tao anatin'ny fifidianana iny fa midika ave fotsiny hoe rehefa lamy président le olona anakiray a de ravantsena voafafa ny eloko arehetra n'izy menakavy ray manontolo tao niverina ve le volamena tao anaty coffre tao anatin'ny ministera efa tava verina ve tafody eto le volamena taraiky tany Comore sy tany ivelany retsaretra tany zay mahatonga dahako ny tena le retsy fa tsy mbola tapitra ny tolona tsy mbola tapitra ny tolona za mino namana enikazarako tomanatso fa mbola misy olona titandraza le taon'ity Madagasikara ty mbola mila misy olona vonina ny mieritseritra fa azo atao manadio ny fitantanana eto amin'ity fireneny ty mbola misy olona mieritseritra eto amin'ity Madagasikara ty fa azo atao mandresy ny korikory eto am'le firenena azo atao ny mandresy ny maizina ao anatin'le firenena azo atao ny mametsaka firenena tadalana azo atao ny mametsaka fitsarana tsara tatana sy madio ary azo atao no mitsinjo ny vahoaka malagasy samino mbola misy zany ary raha mbola tsy tateraky zany mbola tsy vitany tolona le retsy a niza iteny tsy mbola vitany tolona tadetiko le retsy fa toy ny vaomalo izy le irany zakatiana zay
tontolo vao maly nisy zany Nelson Mandela zany tany Afrika Atsimo tany niady tamin'ny apartheid tamin'izany fotoana izany tantaraiko anareo telo mitsamy tantaraiko antsika menakavy le tokantrano any na ny radio io na ny fahitalavitra na ny FB fa tamin'izany lalina tany Afrika Atsimo de nisy soratra mihitsy whites only arabe io a misy soratra zany whites only zany hoe ny fotsy ihany église fiangonana misy soratra whites only ny fotsy ihany restaurant toeram-pisakafoanana misy soratra whites only ny fotsy ihany io zany tsy resana hoe aiza mainty io tsy tomonina hoe aiza ny marron sy ny tsy fotsy io moa zany rehefa hoe whites only zany de nameny anao na mavo na mainty a de tsy fotsy anao zany ny marron eto amintsika le maintele maintole maintele zany hoe café au lait zany ay de zay le irantirika hoe maintele iny toko de maintele any atsimo nosy misy an'izay fiodirany endrika maintele zay vao mazavatra amizay de tritra hoe maintele iny mafa mihitsy ny couleur iny maintele café au lait iny zany de mahazo ohatry marron mahafinaritra iny izy arifety voilà merci beaucoup amizay zay le zava-dehibe ilana an'le olona tena bakany amin'ny faritra ohatrany namana faniry tony de zao hoany etaizy de zao lalagny fotsy ny fotsy ihany de nanomboka teo no nanapa-kevitra zany Nelson Mandela zany fa hiady am'ty apartheid ity hiady am'ty fanavaka vahambolokotitra ity de niady nandeha mifatripahana mainty hoditra nandeha ny fampidirana ponja ary de nitsaponja le Nelson Mandela rehefa nitsaponja le Nelson Mandela tsy nidika koa re tapitra le tolona fa nijoro ndray Winnie Mandela fady Nelson Mandela Winnie Mandela ary betsaka no nijoro maneran-tany nanohana an'izany tolona zany inona ny farany ny sorona daholy a le soratra hoe whites only ary de azony mainty otsany tirany re tiona rehetrarehetra reny a izay le hoe vita le tolona faniry enikaja sy izay le hoe vita le tolona tonga le tanjona zay le vita le tolona de ohatran' zany eto Madagasikara iny moa le hoe tolona vita Madagasikara ho an'ny malagasy ary malagasy kosa ho an'ny Madagasikara ohatra misy hira zany le rehetra Madagasikara ho an'ny malagasy malagasy kosa ho an'ny Madagasikara enjany zany na izy nanonona zany fa am'izao fotoana tsy zany le izy fa Madagasikara ho an'ny vazaha nefa le any an-dafy tsy mety ho amin'ny Madagasikara normal be raha ohatra ka hoe mbola tsy vita le tolona mbola tsy vita le tolona zany ilay olona ritsaritsa nangalatra nanao risoriso nanao tsineta ao anatin'le fitondram-panjakana mbola ao daholo izy menakavy amintsika miteny zao vita ve zany le tolona sa tsy mbola vita tsika zao mbola tsy vita zany le tolona fa ny olona naneo hevitra nampidirina tany amponja ny olona namoaka marina nampidirina tany amponja ny olona nanohatra ny zavatra tsy rariny nampidirina tany amponja mbola tsy mivoaka mbola vita ve zany le tolona le rehetra tsy mbola vita mbola tsy vita zany le tolona eo zany tsika menakavy am'izao fotoana et à défaut tsy niako a raha mbola hifanazavana-reo 11 candidat raha mbola hitady stratégie nareo 11 candidat de reto aloha zay evatra amitsamy a manontolona afaka mitsampena ihany nareo rehefa aveo
zay le fadian'izy io zay le fadian'izy io le rehetra de zay le tiako nazavaina kely androany hoe rehefa misy zavatra anakiray atao zay de misy tanjona tsy ny akafahefana le retsy ny tanjona tsy ny ho président république le retsy ny tanjona ka hoe rehefa tsy président république aloha tout de suite pour le moment de tapitra aloha zany mitolona amy dimy taona indray mitolona raha izay no izy a miendrika ny olona tahaka zany ny tsy hitolona kory misy aona moa fiteneny reny nambara ny filoha teo aloha ray aman-dreny voalohany président républicain Madagasikara voalohany Dadabe Philibert Tsiranana tam'izany fotoa zany nisy devise ny namana inkaja tsy devise nentina hampapona olona amin'ny tena malay be tsy devise entina anaritsaronana ny affaire maloto ndray matolo ao anatina resaka famasinana sy fahamarinana fa devise terre à terre devise réalité devise mbola en vogue mbola mitombona amitsika miteny zao de hoe politique ny kibo zay voalohany de faharoa de hoe acta no verba asa fatsokabary ny candidat larana fahatelo amby folo rizy telo mitsamy de nandray azay le hoe politique ny kibo zay za lele tsara efa tena mandika de hoe tena misy marina eto am'ty fiainan'ny zanak'olombelo ty a olona miaina terre à terre de misy marina eto am'ty fiainany ty a olona papagisa de paprevy volona sy masoandro fotsiny ny tantara vala maty ho an'ny daolo be rehefa mahita ianao sy mandinika sy mamakafaka ny zavatra voady velo rano nataon'ny candidat larana fahatelo à l'époque tamin'izy vao irotsaka zay ny azarajoelona zany fa za Madagasikara zany ngamba nohatra nefa Washington DC no eritseretana azy na hoe reny voatry zao tontolo zao tahaka amin'ny Paris za Madagasikara zany raha réaliser le zavatra raha réaliser le zavatra ndresahana fa de hita tokoa le zavatra irréalisable de rehefa mahita ny tena le hoe satria ny ato de tsotra mahatonga le hoe réalisable ny olana voalohany indrindra amitsika miteny zao eto Madagasikara de nyresaka ara-tsakafo ary namoaka zany zao tontolo zao nambarany namana faniry raha zafy manantany teo zany ny dadany faniry mantsy dadabe le retsy no hoe raha manantany fa izy efa zafiny le dadabe tompony ny tany tany ambo manambola sy ny avarato spécial retretsaretsy zareo de efa raha zafiny anarany am'izao fotoana fa tsy le ira manana fotsiny am'izao zany fanamariana kely fotsiny iny ary tantara marina zany fa tsy laingy de zao amitsika miteny zao rehefa nyteny de matosy teny andena solonyaiko hoe nanaraka n'lay slogan ny PSD hoe politique ny kibo de nisy olona me de nisy olona gaka hoe am'izao vanim-potoana 2023 telo amby roapolo sy roa arivo zao ve de mbola ny politique ny kibo no prônena dradradradraina sy akalazaina eto Madagasikara de rehefa namoaka ny tany ivelany tany fa telo efatra amby roapolo amby zato amin'ny firenena dimy amby roapolo amby zato Madagasikara amy resaka tsy fampitsakafo sy efa miverina zero ny sainy rehetrarehetra hoe misy dika marina kay le slogan ay mila tsirena marina aloha ny ara-tsakafo eto Madagasikara ary tsy vaovao zany naminenikaja fa misy olona varina fotsiny promettre zavatra manitsidiny eny amin'ny lanitra eny misy olona promettre anaboatra fiarakozitsika gasikara moa ny anaran'izy eny
fa tsy hitako hatram'izao na nisitrika sapement le izy ary anaboatsa pharmacie-tsika dia matsy zao tontolo zao ato Madagasikara no iafiny fa ny famojena zao tontolo zao amin'ny alalan'ny Artemisia napresiana ny olona tsy aboulevard tsony ka ile Artemisia avy eo tsy azo nohanina loza ary tsy misy mpividy tsisy mpividy loza tamin'ny anjony amiral dederatsiraka inikaja sy faniry sisi azadino fa nisy devise napetsaky ny filoha-pirenena amiral dederatsiraka tamin'izany tao anatin'ny boky mena le livre rouge zay nanao hoe ny firenena matanjaka indrindra amin'ny taona 2000 de zay firenena mahavelona amponina ho aminy aloha ary afaka manondrana any kohanina any ivelany tsy niteny amiral dederatsiraka tamin'izany fotoana zany io manonjana taona bilina na manonjana Artemisia fa mavita mamelona amponina ho aminy ary afaka manonjana any kohanina any ivelany fa Madagasikara mbola lavitsy ny hafa mikitay vo afaka mavita melona amponina ho aminy mpamboly vary Madagasikara fa manafatra vary araky zay tsatsika eny andafy mpamboly fary Madagasikara fa manafatra siramamy araky zay tsatsika eny andafy piopiobo Madagasikara fa manafatra jabora savony araky zay tsatsika eny andafy zay le Madagasikara taona 3 sy 20 enikaja rakoto manatso fa ny razafy manantany ary sira tolotsanary nisy anarana tononinao teo ary fidy raha manandray be de somary lasa ihany ny saiko satria ny tantarany Afrika moa zany amin'ny resaka politika ireo iviaritsika fa olobe samy hafa na vita zavatra teto amin'ity Afrika ity na era-tany mihitsy ndaotsika iresaka an'izany Nelson Mandela ny resahanao teo fa tsaroko no hoe hevitra no nentin'izany olona zany hevitra de fitaizana ny vahoaka de fijoroana amina foto-kevitra mazava zany tsy nanampitamby na nanampitamby hoe ndao mena zavatra moramora ho tolorana zavatra moramora ho zarazaraina zavatra ho tolotolorana fotsiny fa tena hoe mijoro dia nametraka foto-kevitra de nijoro tamin'le foto-kevitra de nifanaraka tamin'ny vahoaka dia mafy be ny lalana nalehan'izany olona zany Nelson Mandela madiba moa no ahafantarany rehetra azy mametraka azo ray aman-dreny be ao Afrika zany fa de nandalo vanim-potoana sarotra zany satria 20 taona mahery no tany amponja fa rehefa avy eo lany filoham-pirenena ary nijoro nanova zavatra tao anatiny mandahy anankiray de raha tantara malaza ihany keo miresaka politika tsika de mahafantatra saika maheno an'izany atao hoe Martin Luther King zany daholo ihany ny rehetra zany mpitaritra Amerikana zay tena pasteur sady mpitandrina pasteur ny ady mihitsy amin'ny hoe toy ny ahoana ny ampitoviana ny zon'ny rehetra zany droit civique ny tokony teny malagasy amin'ny hoe ny zo ara-politika ny zo amin'ny maha-olo-pirenena de nanakoako le hoe nanana nofy have a dream tamin'izany fotoana zany fa tsy olona zay nofina nampanatenatena zavatra na mamerimberina fampanantenana vaovao mandrakarivo zany tsy olona nampanantena zany hoe ho zarazaraiko zavatra nareo na ho ataoko an'izao ianareo sy ny sisa fa tena nitaizan'le vahoaka Amerikana takatra n'lay lanjan'le hoe foto-kevitra sy fotom-pisainana mihitsy zany hoe nijoro tao anatin'ny tolona nataony tamin'ny fitaizana ara-politika everiny fa mendrika sahazan'le vahoaka de nipetraka teo amin'ny tantara ny anaran'izany Martin Luther King zany PDB ny ohatra azotsika raisina fa raha hoatsy hoan'ny amin'ny faritra enta sy ny Azia sy ny sisiny tsika misy ohatra maromaro zany Mahatma Gandhi zany fantatritsika tsara ny fotom-pisainana nijoroany zany amin'ny fanehoana ny ady amin'ny herisetra amin'ny alalan'ny fijoroana ao anatin'ny fitoniana sy ny fahamalinana ary ny fandalana ny filaminana non violence sy ny sisa zany rehefa
nitondra ny vahoakany nametraka ny hoe tia ny lalan'ampandroso an'le firenena atafita an'le vahoaka de tsy mba nampanampanantena tsy mba nanafampanantena napokaty tsy mba nitondra resaka mivilana ny amin'ny hoe zany mpanavitra ilay égocentrisme na ilay ataotsika mihitsy hoe narcissisme tsy mba nyresaka ny tenany fa nyresaka foana an'le tombontsoembona zany hoe tena nitaijanyle vahoaka raha mbola hijanona anaritsika ka ho any Chine ny atombohan'le atao hoe révolution zany Mao Tse-tung zany ny anarany zany fantatry zany boky maro no vakina momban'izany tsy nampanantena zany ny amin'ny hoe tena fanjakana an'olotolotra sy zarazara vary am'gony natao fa lasa izy nandeha tongotra nitondra de nanentana ny vahoaka tamin'ny faritra lalovany la grande marche tamin'izany tamin'izany ny amin'ny hoe jereo ane ny potentiel nananatsika mila miasa mafy tsika mandray tanany no avy ny firenetsika de fa matitra tamina fifampitaizana ara-politika zany de mipetraka eo amin'ny tantara ihany keo ny anarany fa maninona no mitenena zany tsika zany am'izao fotoana zao dia le nambarantsika teo hoe miantrana manoloana ny tantarany Madagasikara ilay osoratana ara-pitsy raha afaka pitsy mihitsy ny am-pelantanantsika de misy mitarika foana ny adevitra any amin'izay atao hoe zara raha ahitana ny eo ambany maso fotsiny zany hoe eo zany le malagasy de tsy mahita fa tsy ny eo ambany maso de zana omena fahafahapo amin'ilay hoe zava-mitrangandroany tsy hita fa tsy eo ambany maso ny aniko an'ny tsensisa fa ny adino matetika hoe ianao matoa tsy mahita fa tsy ny eo ambany maso de tadio tsara fa tsy olona mitraky ianao zay fa olona miondrika ny eo akaiky eo ihany ny hitanao tsy mitraky ianao zany fa miondrika fa raha mitraky ianao de mahatazan-davitra inona ny tetsika tenenina ao anatin'izay kisarisary zay mametra-panontaniana tsika mikiondalina misy am'izao fotoana zao koa satria ve nanjoro aza ny herivelona rehetra teto amin'ny firenena nilaza fa tsy mety ny rosona amin'ny fifidianana io koa satria ve na dia tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana azy ny 70 isanjaton'ny mpifidy de mivoaka le kisarisary ny amin'ny hoe ny olona tokony ny olona fitambaran'ny olona rehetrarehetra 30 ny olona tokony fidy 170 ny olona voasoratra anarana fa mila mifidy 9 fa ny olona mifidy anao anakiroa tena izay aza ve le taremarika hoe lany anao satria nisy olona roa amin'ny 30 mifidy dia afaka milaza ny mpitondra am'izao fotoana zao fa hoe tena mipetraka eo amin'ny tantara ny anarany ary tena mitondra soa an'le firenena ry zareo dia ahoana ireo teboka samy hafa izay nijoronony maro teto amin'ity fireneny ty nisy maronisa teto amin'ity fireneny ty izay naneo ny heviny tamin'ny alalany tsy fandehanana mifidy inona ny tianambara ao anatin'izany manoratra tantarany Madagasikara tsika de tantara tonny ahoana zany le hosoratana de zay ny tsy anaiky atsika fa tsy maintsy iverenatsika miresaka ny hoe misy programme misy viny misy ataotsika mihitsy hoe zavatra tsy maintsy apetraka eto amin'ny firenena na tiatsika na tsy tiatsika ny fomba izay misavoritaka moa no nresahantsika azy teo satria misavoritaka mihitsy le situation nresahantsika teo ny amin'ny hoe inona le ravitra eto any anaty lalam-panorenana républicaine fa rehefa misy décision raisina ohatra ny fanalavana ny tanany ny fahefanam-panatanteraka fotsiny ny fahefanam-panao lalàna sy ny fahefampitsara de mifangaroka le resaka séparation des pouvoirs miparitaka de ohatrany hoe fitondram-panjakany eny ohatran'izany satria ny mpanjakany eo am-pelantanany daholo ny fahefana rehetra de tsy hita zay tena hojerena zany ahoana sy ahoana ihany zany ny hoavin'ilay firenena ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia mifampitaizitsika zany de mamerina foana ny adevitra tandremo tsara avy taranaka ny zavatra mitranga
fa raha mbola hitaritsika rio any am'resaka soatoavina fanajanany mahamalagasy ny malagasy sy ny sisa mampanahy be lay zavatra mitrangy eto amin'ny firenena de tsy maintsy militsika zany force politique mipoitra sy mipetraka eto amin'ny firenena mitondra vina mazava de miady ny isin'ny arofanina ahafahana manery ny eo anivon'ny fitondram-panjakana tsy anoy an'le pratika politika efa eny rahantsika nalala ny résultat fa indrindraindrindra manoloana an'lay fahitana miariary fa mialokaloka ao anatin'ny ara-dalàna aza ny mpitondra am'izao fotoana zao de lavitra be le hoe aradrariny tsy niaraka amin'ny fahamarinana tena lavitra ny ara-dalàna zany azo edikevitra iny satria ny fitsarana momba lalam-panorenana ny seny fianakaviam-be raisam-pirenena ny malagasy ihany ko zay de efa vita iny fa ilay hoe aradrariny légitimité lavitra de eo zany ny amin'ny hoe tsy azo vela am'izao le firenena de fotoana zao tsy maintsy resantsika fitsinjara-pahefana fanirazafa manatany fotoana zao tsy maintsy resantsika ny vahoaka tsy ompitazana raha jonary mampianina mba tsy ho spectateur fa ho acteur sy teny razena soliny haiko tena mila tena miditra lalina amin'ny resaka tsinjara-pahefantsika mba ho tantanana eny fotony ny teti-bolam-panjakana marika raha vanomanana miresaka ny hoe toy ny ahoana ilay ahatonga ny malagasy ho mpandraraha kely be de be ny fampiofanana ny tanora irson'ny mpanao politika samy hafa tapitra zao le fifidianana iny mandeha ny raharam-pirenena gaga ny olona atao mbola mitoy ihany le fampiofanana ny tanora anana fahaizana manokana ataony ARB de efa ngainy tsy montsy noho ny fifidianana ny nanaovana an'iny misy fina be dehibe zany azo stomina de nisy rapport de force ny voaka na tam'le fifidianana na tam'le fijoroan'ny collectif de candidat misy candidat afaka nampandefitra ny fahasamihafana fa nanambatra ny fitovizan'izy ireo hevitra ny fampanajana ny ara-dalàna sy ny aratrariny misy candidat zay na tsy nanao fampelezakevitra aza de ozy ny vahoaka hoe mbola manana vaolany ty olona ty de misy candidat zay niatrika an'le fifidianana maro ny malagasy noho ny fidy na ny eo ny amin'ny mety aminay ty politika mifototra ny fitsinjara-pahefany ty nety ny prositeny tam'izany fotoana zany de ozytsika hoe mbola ao daholo zany rehetrarehetra zany fa tsy very manoloana ny hoe nanahoana ny rariny sy nitsy ny ara-fahamarinana tamin'ny fifidianana teo mbola ao daholo zany rehetrarehetra zany dia nidikan'izay tena mbola manana ny raison d'être hijorontsika eto anivon'ny angaretina fa nirazafa manatany ny firesana manko ianikadza zany amina raha fimpanjakana sy resaka vahoaka de ny ahafahantsika mipiaroka zany amin'ny hoe de inona no ataony le fanjakana zay andeha tenentsika hoe ny ekeny senisy ny ACC ny fijoroany zany na de manahirana be aza le adevitra misy de zay aloha zany ny zava-misy ny ekeny senisy ny ACC ny nijoroany zany androm-panjakana zany amin'ny alalan'le hoe filohan'ny république satria ny présidence de la république de institution zany fa eo anatrehany zay vahoaka zay de hoe inona ny andrasan'le vahoaka amin'le androm-panjakana zay mijoro marina fa miteny ny collectif de candidat miteny rehetra hoe ohatrany tsy misy ny fifidianana iny sy ny fahalana iny le mpitondra fanjakana fa miezaka foana zany tsika manaraka an'le zava-misy na ny réalité nkajarakoto manatsoa de rehefa manaraka an'le réalité tsika dia mahita foana tsika ny amin'ny hoe misy zavatra miroso sy mitohy eto amin'ny firenena am'izao fotoana zao fa tsy voasakana ohatra zany tiany tena tsy tsika tongavana de hoe any amin'ny fahenina ny volana février de tokony hiatrika ny raharam-pitsarana amin'ny momba ny ty raharaha James Field i Ramatoa Romy Vosyandrenarysoa zay taleny kabinetra ny teo anivo ny fiadinan'ny république sy Philippe Tabuteau zay mpiara-miasa amin'ny Romy Andrenarysoa inona daholo zany ny zavatra hipotra mialohan'izany satria am'izao tsika miteny zao de misy ny adevitra maro samihafa ny navoakan'ny africaine intelligence ny amin'ny hoe dia misy anaran'olona misy andraikitr'olona voatonontonona vaovao indray ao anatin'ny ty adevitra ity de mino zany tsika fa tsy hijany eo ny fanadiadiana fa misy moa secret d'instruction zay tsy hidirantsika lalina ny am'izay ny amin'ny hoe ny tsy ambaratelo ny fanadiadiana fa rehefa mipoka ny
fitsarana any amin'ny fahenina volana febroary 2024 any dia tsy maintsy misy zotra-ndalana vaovao indray zany ny endriky ny fomba fitantanandraha raha-mpanjakana raha ohatra ka misy adevitra mitranga eo ka tsy hijanona eo amin'ny Philippe Tabito ihany sy Romy Andrenarso ny adevitra momba nyty resaka James Field ity any Londres fa isy olona vaovao ho voatonona indray amin'izany raha zany. Zay le tiatsika tenenina hoe na eo ara ny adevitra rehetrarehetra ny amin'ny hoe tsy mireconnaître ny fitondram-panjakana io de manao an'le fitantanany any le fitondram-panjakana fa misy raha mivoatra ihany koa ny ambadika rehetrarehetra any mety anova ny dôlina politika mety anova ihany koa ny enjeu rehetrarehetra mety anova ihany koa ny rapport de force ho eto Madagasikara ao aoriana zany trangan-javatra rehetra izany. De eto tsika de tehiteny nikajany amina hoe inona moa no misakana andreo solomam-boaka tsy hanangana commission d'enquête parlementaire satria any ampitan-dranomasina le raharaha mandeha mahavoakasikasika amin'ny fiandrianam-pirenena amin'ny Madagasikara mahavoatonontonona ny voninahim-pirenena ary miresaka ny arena amin'ny Madagasikara ka inona no misakana an'ireo eo anivony anteny meram-pirenena tsy hanangana commission d'enquête parlementaire mikasika tonona raha James Field etony zay mety tsy hanohitohana ny fanadihadiana ataony ny any a Londres zany na ataon'ny NCA na ataon'ny fitsarana any Londres apetratsika izay mpiaraingy-panontaniana zay fa rehefa mandinika mankotsika enikajarakoto manatsoa de zao ao anatin'ny fotoam-pivorina ny anteny meram-pirenena amin'izao fotoana izao ary fivorina ara-potoana fa kaefa misy vary mangatsika sy misy adevitra zay tsy maintsy hiomanana deny zao ny fikaroana marina mialohan'ny ataperan'ny feptopantera momba ny fividianana le logiciel predator 14 millions de dollars na €, zay nahafahana ny tsikilo ary navoaka ny mpanao gazety teo amin'ny sehatry resam-pirenena napoka an'izy ireo ary nanaiky izany ny mpitondra fanjakana tamin'ny fotoan'andro zay efa voavidindray izy amin'izao fotoana izao ny aminy hoe tena nisy tokoa io fa ahoana ny fomba nahamoahana vola tamin'izany nikajarakoto manatsoa 14 millions d'euros nivoaka tao anatin'ny kitapo-molam-panjakana ve zany rubrika inona ny nahamoahana an'izany ary raha tsy tao zany tao anatin'ny caisse noire amin'ny présidence ve zany na misy anko ny budget amin'ny présidence manokana na ahafahana namoaka an'izany vola zany ilaina mahafantatra an'izany nikajy satria zany raha teo koa dia manotoina ny tsy ambaratelo ny olo-pirenena raha ohatra ka miresaka logiciel predator amin'ny resaka fianona sy fitsikolovana zany zay mety ho endriky ny fifanakalozana resaka na fifanakalozana hafatra amina serasera na finday manonina ny tsy vitan'ny solombavam-bahoaka no mametraka commission d'enquête parlementaire zay ao anatiny ny andraikitry ny tsara ny solombavam-bahoaka ny am'izany ary farany nikajy tamin'ny fividianana farany teo de zao izany tsy na hita ary mympanao gazety teo amin'ny sehatry resam-pirenena sy ny tetatelona de samy namoaka fa mbola nisy fizaram-bola sy filaharana tena marina zany de hoe mbola misy fitakim-bola nisy fizarana karatra nampikamana amina toko anankiray taorinin'ny fividianana de betsaka ny adevitra tamin'izay ny aminy hoe nisy olona mbola nangataka ny anjara tokony ho raisiny ary misy olona nampanetany ana fa ao arin'ny fividianana de misy tambiny omena amin'izy ireo akoatry ny karatra de manoto io ena ny fividianana zany ny fahamarinana sy ny fahadiova sy ny fahangararany fividianana ka inona no misakana ny anteny meram-pirenena amin'ny alalan'ireo solomam-bahoaka tsy hanangana commission d'enquête parlementaire amina resaka fizaram-bola taorian'ny fividianana samy andro atsika ho tonga eo anivony ateny meram-pirenena azo eritreretiny zany azo eritreretiny zany am'izay azo eritreretiny zany
fandraisana andraikitra daholo manko zany tsika zany de mieritreritra mihitsy ny amina hoe miroso foana le raharaha fa tsisy raharaha mikatso akory eo fa zay firosony zay de zao tokony ahafahana mametraka tsara ny asin'ilay androm-panjakana ka de ny mbola ao anatin'ny fivorina ara-potoana satria ikariko amin'ny marina sy ny fahamarinana antsika de osika hoe atsangany ny commission d'enquête parlementaire raha James Filta Romy Vosy Andrenasoa Philippe d'enquête parlementaire mikasika indrindra lay vola 14 millions de dollars ny vidianana le logiciel Predator atsangany commission d'enquête parlementaire afatarana marina momba niny filaharam-be taorina ny fividianana zay nisy nanasokatsy fa misy fizaram-bola sy misy fanomezana zay nampanantenaina hoe hatolotra an'ireo olom-pirenena taorinana fividianana zany avy amin'antoko ary maninona koa moa hoe azo atao mbola mieritreritra ny amina hoe atsangany ny commission d'enquête parlementaire satria zay le nitenentsika hoe raha régime tsika ao anatin'ilay hoe fanjakana républicaine zany tsika ka raha régime parlementaire zany tsika na semi parlementaire de manana an'izay andraikin'izay anao commission d'enquête parlementaire satria zany de fa efa nanomeny vahoaka an'ireo solombavam-bahoaka hikariko afanadiadina momba namoahana an'ilay vola be anarivo milliard hanamboarana an'le autoroute teria tamin'ny volon'ondram-bolo nde ho an'ny Tomasina mirefy 1 kilometatra izao solombavam-bahoaka ao anaty mandazy zao no afaka manangana zany fa tsy ny solombavam-bahoaka ao arina le mety ho fividianana solombavam-bahoaka ao avy eo na de manam-pandrinan zany aza ny rehetra ny amina hoe mety isy dina misy mahavavao am'izay mety hoendriky ny majorité sy ny parlementa vaovao hijoro eo satria raha ity tsika ndrany efa lasalasa ihany mianticiper an'le situation raha re solombavam-bahoaka ireo ao arina ny fanolorany maro anisa raha mbola misy maro anisa ao anatin'io parlementaire io anatin'ny anteny meram-pirenena io satria tsy maintsy avy amin'io no hanolotra premier ministre ao arinan'izay fantanina petraka de zao mbola miservira ny intérêt politique ny Andriamatoa Iany Rajoelina ve le anteny meram-pirenena am'izao fotoana zao mbola misy régime tena tafapetraka araka ny tokony izy ve ny am'le hoe majorité présidentielle zay ao anatin'ny anteny meram-pirenena ka mandra-pahatonga ny volana mena volana jona tokony anatanterahana fividianana vaovao amin'ny législative 2024 de zao tsy hiteraka instabilité ho an'le fanjakana ve ireo solombavam-bahoaka am'izao fotoana zao nareo eo nivony anteny meram-pirenena apetratsika daholo zany fa aza mieritreritra ny olom-pirenena hoe raha misy fividianana solombavam-bahoaka vaovao eo ka anana maro anisa matanjaka indray le fitondram-panjakana na de enjeu be mihitsy ary ao anatin'ny assemblée nationale ho amin'ny ho avy eo satria andrasantsika mihitsy ny zay mety opposition collectif de candidat inkajarakoto manatsoa andrasantsika mihitsy ny zay mety fandraisana andraikitry ny prositeny zay laharana faharoa Andriamatoa Karavalomanina laharana fahatelo ho an'ny fividianana teo aloha zany le sahatsika anatina na sy tiana tsy maintsy miadevitra n'le vokatra ihany tsika ihany inkatsa fa zao mety tsy niarika fividianana ny teo anivon'ny antokotiko Madagasikara fa mbola manana ny base fidèle nisy mbola mino ve fa hanana ny tena maro anisy am'izay ka any mety anao inona moa ny resahantsika azy zany tena mety hoe anala vela an'le fitondram-panjakana tamin'ny présidentielle ny collectif de candidat de any amin'ny législative no anovokovoka mafy raha ohatra ka anana maro anisa am'izany ny mpanohitra mbola hodidina politika afo zany ho atsika manaraka amin'ny fandarana de misy zavatra iodina be afo be ary ho sahirana ny fitondram-panjakana am'izany fa raha ohatra ka marefirefo ny fahazony ny mpanohatra maro anisa de somary anahirana ihany ny ahafahana manao commission d'enquête parlementaire na amin'ny raharaha James Filda io na amin'ny 14 millions d'euros amin'ny Predator na amin'ny alalan'ilay hoe fitangorona na amin'ilay hoe fakana tampo ny taorina ny fividianana zany sy ny resaka fahamoam-bola ampanjakana tamin'ny resaka autoroute zany rehetrarehetra zany inikajarakoto manatsoa le antony nametra atsika fanontaniana tena mpandoana hoe inona zao républicaine régime intsika raha ohatra
ka zay le izy ndao ara-piaro lalàna ary tsy tokony atorotoro manoloana an'izany ny solomavako zao tsika zao enikajy ao anatin'ny session ordinaire ara-dalàna zany session budgétaire ny rehefa volana octobre novembre décembre ohatran'izao ny gouvernement efa tsela de ndeha hanao vacances mbola misy fotoana ihany koa ve anaovana vacances aloha na zany naty zany azy tsy maintsy manao vacances reo efa fantatra zany de ny fitsarana koa manao vacances judiciaire ino moa zany tena fomba mampanao iny amin'ny fitsarana tsisy anina an'iny fa eo am'le gouvernement manao vacances zany de zao zany tsika am'izao fotoana zao de hoe lany teo anivon'ny antenimera-pirenena le 14 000 milliards d'ariary na 72 73 et quelque le izy lay budget de l'état 14 000 milliards d'ariary zany hoe manodidina 72 000 milliards de FMG na FMG io le izy fa tsy maintsy miandry an'izany ve inikajarakotomanao tsoa ny fahafahana mampandrosan'le firenena ary ahoana ny atongavan'izany volo zany makany an'le toerana misy an'le distrika zay nahalany an'le solomavamboaka ary ahoana ny karoana n'izany loharaham-bolo zany iny manko tsy voaresantsika mihitsy satria sary natao anatin'le adevitra tsika mikasika an'le fifidianana de tsy voaresantsika zany le resaka loi de finance initial LFI satria asadino loi de finance de miainga avy amin'ny lorfa lana fehizoro mifeny teto-bola-panjakana de amin'ny alalan'iny lorfa iny tamin'ny 2004 no andrafetana ny loi de finance isa-taona donc misy ny conférence budgétaire eny amin'ny faritra de misy ihany koa ny karazana fakakevitra maro be de misy ny fomba fandrafetana izany eny anivon'ny distrika sy ny sisa de iny ny soratan'ny technicianina ministère ny toe-karena sy ny vola rehefa avy eo dia misy ny fomba fampidirana izany amin'ny alalan'ny fetrano ho tonga eo anivon'ny assemblée nationale na ve nisy ny raharazana tanatohatra mbola ka zany daholo ny adevitra ny zara ty tsika tongavana manko satria ny resaka décentralisation faraparany enikaja teo de ozy aho hoe za zany rehefa mahita an'izao zava-misy eto amin'ny firenena zao de ozy aho hoe satria manko ny antony mahatonga amin'ny teny an'izany de zao mandeha ny adevitra ny ambadikany fa misy fikasana andravan'ny antenimera-pirenena aoriny no fanolorana ny solomavamboaka mihevitra ho maro anisa ny anaran'ny prime ministre de eo ny ametrahantsika fanontaniana akoatra ny vary mangatsika ny commission d'enquête parlementaire momba ny raharatany kongo ny commission d'enquête parlementaire momba ny télécommunication ny commission d'enquête parlementaire momba na fitatanan-javatra maro samihafa sy ny resaka ady tamy maromaro manodidina anatananarivo ny raha raha namoizanain'olona tsy marobe de hoy isika hoe azo atao tsara ny mametraka deny zao satria tokony isy ny continuité de l'état rehefa avy eo fa tsetsatsetsatsyaritra ihany rehefa miresaka am'le budget de l'état teo enikajarakotomanantsony amin'ny hoe 14 000 milliards tany de hatro miverina tao andohako tampoka zany le resaka décentralisation resahanao sy iarifidy raha manandray be enikaja moa tena nyresaka an'izy teo iarifidy raha manandray be nyresaka any am'le le zava-misy tany aloha tany am'lay république amin'ny fandimbo ny resahany teo de taitra tampoka ako ohatry ny teny an'izay ndra matosy tena solonyaiko ny amin'ny hoe 1 milliard d'ariary ny tokony omena ny commune de androso ny commune anatina resaka décentralisation ihany koa zany amina resaka budget zany de manao katikoa zany a zany ny offre ohatrany mba metimety satria 325 millions izy taloha de niakatra izy tateorina de lasa 1 milliard izy tateorina de FMG zany a amin'ny alalan'le vola le siady zay teneko zay fa le resaka famehan'ny commune dia misy an'lay inona moa zany le subvention sy le FDL samy hafa manko reo sy le siady mialatsy indrindra tonga de nahitsanao tany atokantrano angambany de rehefa mijerijery ihany ako an'le fomba fanamboarana an'le teto-bola-panjakana de nieritreritra n'le hoe 1 milliard isaky ny commune le nevelina andriamatosi teny fa azo atao manatanteraka izany de nanao compte ihany hoe otry ao anatina teto-bola-panjakana zany raha ohatra teo le ramse de azo atao ihany nieritreritra tam'le izy hanaovana fampandrotsona satria 1690 mahery ihany na 17 any hoany isan'ny commune zany hoe boriboritsika 750 na 1700 commune Madagasikara de ohatra ny mahita lela vola anoany amin'ny 8500 milliards de FMG zany de oza hoe tena tsisy dika mihitsy nge zany raha ohatra ka misy commune kely mba mahazo sitraka an'izany 1 milliard zany a
dariary isaky ny commune zany de ozy tsika hoe tena goavambe ny afahana manao fampandrosoana raha ohatra zany fa tsy izany moa le zava-misy fa lasa manko le adevitsika hoe de ahoana moa tsy hanona n'le vahoaka malagasy renikajy commune ne ny foronony fa commune tsy mahavelo tena satria le commune tsy afaka mandomoka raha man'le mpiasa ao aminy le commune tsy afaka manao investissement amin'ny alalana infrastructure an'lay tanànany akory de voatery miandry an'le subvention voatery miandry an'le FDL de voatery miandry an'le resaka jumelage sy le hoe mba mety misy olona kely mahitahita zanak'le commune de reny mba manao tsipaipaika any ampitan-dranomasina any de tsy kakitsika satria tsy afaka mitondra développement mihitsy le commune ary na ny risy-torona tokony hirotsaka an'le commune aza mbola makaty amin'ny fanjakana foy be zay vao misy répartition makany an'le commune sy any am'le district ary le faritra de ozy tsika hoe tena rehefa mahita an'izao zany tsika de zao saika nanana opportunité économique mafy be mihitsy nylay Madagasikara tam'reto collectif reto satria rehefa dinihana programme tsirairay an'izy ireo manjabe de manjabe raha misy compilation na programme zany enikaja décentralisation midy ary raha misy ihany ko programme na resaka famokarana industrialisation programme na resaka zay zany tena misy resaka éducation création d'emploi raha isika zany isaky le candidat de ozy tsika hoe tena manjabe fa zao mbola manana fotoana tsara union sacré ozy izy enikadra zay fiombonan'ireo candidat collectif de candidat fa mbola manana fotoana tsara tokony iombonana reo collectif de candidat reo ka tena ampiombonan'ireo programme an'ireo satria tsy tokony verivero any fotsiny midy tsy tokony verivero azy any fotsiny ny resaka fampanjakana fanjakana tandalana za manko masary piaro an'ny MMM sy andre matoajo andrenanarivelo tsy tokony verivero azy fotsiny zany ny resaka fampandrosoana mainga avy any anivony commune tsy tokony verivery any fotsiny ny resaka fampokarana mainga avy any amin'ny tatsa entina andeha matomary karavalomana ny resaka industrialisation goavambe sy création d'emploi entina andeha matora jonary mampianina ery ny resaka tosika ho an'ny tanora entinga iandro robel sy ny sisa de ahoana zany no ahafahana mametraka an'izany ho tena programme économique angeza be ho an'ny avenir amin'ny Madagasikara de eto tsika zany rehefa tena mandinika ny amin'ny hoe manana opportunité am'izany ny collectif de candidat ka mbola afaka mieritreritra tsara ny amin'ny paikady ara-politika ho aminy ho avy eo de efa mandrososokevitra tsika tsikelikely am'izany enikajy rakoto manatso satria ity moa zany azakazaka raha itosika ny zava-misy am'izao fotoana izao na izany naty zany aloha misy mandefa fanamariany nareo hoe teotra manao akanjo orange volomboasary tsy tompoko menamena ny akanjo fo marotenderaromoro ny akanjo kato fa le sary mivoaka avery zany lasotry hoe orange fa mialatsy indrindra tompoko zay nitsy ny point tsitsitsitsa tsy aritra kely saka horesaky teo satria za moa maray an'le message ato ao anatin'izay misy sary any nalefa nisira tolo-janary any na mana technicien amy resaka ny raharaha obiny tamin'ny 27 novembre teo zany ty vaovao ty fo resantsika Benin le président Talon invite les démocrates pour discuter de l'audit du fichier électoral ty hitatsika ty zany vaovao tamin'ny volana novembre teo izy ty Patrice Talon ny filoha-pireneny Benin am'izao fotoana zao lany tamin'ny taona 2024 izy de mbola lany fandroana izy tamin'ny taona araky amby 24 zany de am'izao fotoana zao zany izy de adihevitra be ny hoe andray anjara fahatelo amy fividianana amy taona 2024 na tsy zany hoe tena mbola afaka roa taona telo taona ilay fividianana manaraka élection générale de 2026 le enjeu eto fa zay le ndresako tany ampanomboana teo hoe Benin zany zao izy ny firenena afrikanina tena efa niotra lavitra atsika satria telo taona mialohan'ny fividianana ny firenena de fa mampiantso manaiky an'le fiantsoniny eo anivon'ny fanoherana ny démocrate zany mpanohatra eto de efa avy hatrany de nampiantso ifampiresaka momba ny audit ny fichier électoral atsy Afrika io tsy hoe any États-Unis io ka hoe ny fomba fitantanana sy ny tsisy ataontsika hoe tsitsatsitsa tsy aritra moa zavatra tahaka zao fa mahatonga saina ihany hoe tsika eto Madagasikara ve zany de tena hoe ilozany Afrika lavitra de lavitra mihitsy
manolona ny atao hoe fahaiza miaina ara-politika zany raha ny zava-misy am'izao fotoana izao fa de misy ny teboka tsitovizana isan'ny fanoroitana ny fahadiovan'ny fichier électoral satria efa olana be izy io tany benin tamin'ny taona raiky am' 24 tam'izany fotoana zany dia miezaka ihany zany ny olona hoe ahoana ny fampiresahana zany ahoana ny fanatonana de tsy gaga tsika raha ohatra ka mahita tara-pandrosona ahafahana mahazo antoka mahita projection tsara raha toe-karena ho an'ny firenena fa satria rehefa mahita an'izao mpiaramombina antoka isan-karazany de mahita ny amin'ny hoe ay tena olona afaka mifampiretsaka ny eo benin ao ambony be zany ny irika ahafahana misoroka ny mety poany crise ara-politika ndray andro any satria dia mahay mifampiaina sy mifampiresaka ny olona zany de rehefa jerena ny zava-misy eto amitsika am'izao fotoana misy sary anankiray indray ihany fichier électoral ihany faneho-kevitry ny filohan'ny diaspora RNDM frantsa zany a faniry soerinaivo faneho-kevitra zany izy ty zay nation fichier électoral ihany a ity resantsika ity fany na rehefa nisira tolo-janahary teo na mana technicien tonga de jerentsika indray zany le izy a mandamina kely fa etsika hitenenana hoe ny etsika zany ny fifidianana tety 2014 problème fichier électoral 2018 problème fichier électoral 2023 mbola problème fichier électoral de tahaka ny fanambarana nataon'izy ireo tamin'ny 2024 de ty 2024 ahitany zareo an'izany hoe triplan sy enina répétitive électeur fictif filohan'ny mpanohatra eo nivony RNDM raha matofanery soerinaivo zany mamoaka ny filazandro zareo an'ity zava-mitrangy ty io ny aloha ranom-bavao atsika zany resaka liste électoral ihany koa zany izao zavatra resahantsika zao de ozytsika hoe tsy mahagaga raha toka tena mitondra ny famakafakany tsika ny amin'ny hoe toy ny ahoana no ahafahana miantoka ny fandroson'ny tanyrazana manolona ny fototra ijoro ny fanjakana io mijoro amin'iny ny fanjakana io mijoro amina karazana olana ara-pifidianana goavana tahaka izao ve de samy mamakafaka ny rehetra ireny antom-pijoroan'ny collectif de candidat reny ireny fijoroana vavolombelona nasion'ny malagasy tamin'ny toerana nanaovana ny diabe samy hafa reny ny faharesen-dahatra ny voaka malagasy fa tokony diovina aloha ny tontolo mpifidianana vao nyrosy tam'izany fa de niterena le fifidianana de zay zany loha tahaka izao ny fototra ijoroan'le fifidianana fa halan'iny lay filohampirenena am'izao fotoana izao de mitontolona hoy ny eo anivon'ny collectif de candidat de ty sary arahantsika manaraky ty fa nalefatsika maly ty siratolo-janahary etsiky ny collectif am'joro any a frantsa raha efa hitana mana technicien tiao a la réunion ty zany amin'ny alahady ty fa misy an'le ao a frantsa resantsika aloha ty resantsika aloha ty la réunion ty de ila ihany amin'ny place ny trocadéro any a frantsa ho resantsika averena mana technicien na makasitraka de mbola mijoro ihany zany mbola mitoy amin'ny endrika samy hafa réunion nivony diaspora moa zany dia maneho an'izay hoe élection frauduleuse zany hoe fifidianana ny fototra tamin'ny osikiny zany a de manao fitakina ihany koa ireo malagasy a diaspora anivelany ihany manolona ny zava-misy zany amin'ny alahady zao zany zany hoe tsy mijanona zany siratolo-janahary ary fidiramana-draibe fa nirazafa manatany ny adevitra satria be debe ny tranga izay hoe navita n'le fifidianana kalany ny filohan-kehitreny filohampirenena président élu am'izao fotoana zao ny HCC de tsy manafoana an'ireo atao hoe adevitra sy zavanitranga fe isan-karazany hitan'ny olo totra na tsy hitan'ny HCC sy tsy hitan'ny CENI aza tam'ireny fotoam-pifidianana ny elo-lavitra ny fotoam-pifidianana ireny de mitoy tahaka an'izao de tahaka ity ihany koa ny ataony any frantsa eo amin'ny place ny trocadéro amin'ny sabotsy 6 décembre ho avy zao izany ho jerentsika ihany koa le sary mirakitra le fanetanana zany fijoroany eo anivon'ny diaspora na mana technicien mety efa voaray ve sa verenana alefa efa ty amin'ny sabotsy 6 décembre zany eo amin'ny toerany trocadéro ao Paris hateveno izay eo anivon'ny collectif am'joro ho amin'ny diabe ho amin'ny démocratie ataon'ny zanakam-pelezana pila ravinahitra mielipatrana any Europa maneran-tany ireo malagasy zany de mbola misy foana ny antony joroana zany
fa ny etaeta hitambarany rehetrarehetra am'izao fotoan'izao de hoe mba tena isy hery politika afaka manao arofanina ho fiarovana ny tanyrazana eto amin'ny firenena tsy maintsy mijoro ary ny lojika ny fijoroana ho an'ireo kandida niatrika fifidianana na nisy ny fidy-betsaka tamin'ny fifidianana faranteo ohatra n'Andriamatoa Marc Ravalomanana sy Andriamatoa Sitendrandrena Soloneko de tsy maintsy mijoro izy ireo miezaka mametraka solombavam-bahoaka maro de maro tahaka n'izany ihany koa ny collectif amin'ny fifidianana ho avy ohatra isan'ny endrika afahan'izy ireo manamambotambatra ny hery ny manomana ny fifidianana solombavam-bahoaka sy manomana ny fifidianana be ny tanàna ary tsy en ordre dispersé zany hoe tsy amin'ny fomba miparitaka zany no etaetan'ny olo-pirenena ho an'izay hoe ok io zany zava-misy ndao io atrehana nisy ny fifandanjaka-hery tena maro toerana am'izay isy ny tena débat eo anivony anteny miera-pirenena nisy ny tena atao hoe tena ezaka ho ataony ny mpanao politika raha tena vonina anova marina ny pratika politika hijoro ay amondrina ny hery any amin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolo-tsaina asanao ahoana zany io moa zany misy ny faneho-kevitra samy hafa ataon'ny olo-pirenena am'izao fotoana zao zay de misy manontany an'izany de misy investiture atao amin'ny fahenina ambin'ny folo ny volana desambra ho avy zao azo atao ve maneho hevitra malona an'izany investiture zany manontany an'izany olo-pirenena tena moa amin'ny mampanao gazety tsy afaka maly hoe manova na tsy manova fa ny faneho-kevitra raha ny voalaza lalam-panorenana de azo atao tsaroko tsara eo amin'ny manoloana ny trano fotsina ny Maison Blanche any États-Unis nanatrika an'izany tena Washington de misy faneho-kevitra saka isaky ny roa andro mitabataba vazavazy eo manao fitakiana faneho-kevitra fanoerana ny mpitondra de misy fahitalavitra io isan'andro manao couverture ery ambaravarany trano fiasan'ny filoham-pirenena amerikana rehefa sokafana le rideau eo Maison Blanche de tonga de mahitany eo anoloana eo misy faritra eo zany ahafahana manao faneho-kevitra ny any amin'ny foibe ny firenena amikambana ao New York tia indray ny firenena amikambana no mitondra azy manantanina nahita maso an'izany ihany koa ny tena tamin'ireo fanatrehana ny fivoriam-be iraisam-pirenena intelo natao sy natrehana tany États-Unis ny fisin'ny olona tena manao hevitra fa ekeny zany lalam-panorenatsika miaro ny fahafahana manao hevitra de misy organisation de andeha anao hevitra za moa zany miresaka misy échange zany atao teo zay hoe ny efa ho hita hoe endrik'ilay investiture aloha raha ny zava-misy de hoe hitataratra am'ireny hoe prononciation ny proclamation raha maromana kokoa ny résultat officiel raha natao tamin'ny voalohan'ny volana décembre reny lay hoe condamné tsisy afaka miditra manodidina ny ambodato raha misy ny HCC de efa hitahita taratra zany lay fepetra raisina iny moa nahavariana ny rehetra hoe fa ahoana fa misy inona hoe tena sao de misy miorakoraka ve sao de misy miogaoka ve maneho ny contestation sy ny sisa de mety tsy ho lavitra an'izany ny fepetra ihany koa am'izany hoe investiture atao ny 9 Desambra zany fa etsika de mampatsiahy fotsiny hoe faneho-kevitra samy hafa zany zany hoe raha jerena zany ny enjeu am'izao fotoana zao am'resaka politika dia tsy afaka ny mpiatraka fotsiny am'izao fa tsy maintsy miditra amin'ny lalana rehetra ahafahana mametraka arofanina ny velona samy hafa eto amin'ny firenena ny fanontaniana mipetraka de zao tena manaraka an'lay logika an'ilay fiombonana sy fijerena ny tombotsoa pirenena ve ka tena hoe ndao ary hitambatra tahaka ny natao ny collectif de candidat eo ireo hery politika samy hafa rehefa hiatrika ny dingana manaraka izay trangy eto amin'ny firenena sa manao ahoana mbola lokanady hafa ihany koa no hoe zaka faneho-kevitra andalam-be am'izay ve ty fitondram-panjakany ty rehefa vita ny investiture ka ho azo atao ny maneho hevitra ankalalahana eto amin'ny firenena rehefa manao an'izany ao anatin'ny filaminana mbola lokanady mbola débat hafa ihany koa zany mono mamaly avy atrany hoe hatram'izay reo tsy nanaiko inona ny manery azy anaika tsy mazaka an'izany reo tsy nitsisy asa ny antony ny ametrahantsika ny fanontaniana de tsotra raha ny zava-misy am'izao fotoana zao dia tsy agaga mihitsy raha isy ny olo-pirenena hijoro
ameto amin'ny endry samihafa io zay raha teo no antony no efa nampitaniny teo niveau collectif de candidata amin'ny fotoanandro ny flambeau hoe bon anjarany rehetra no mijoro hoe mety aneo hevitra am'izany fotoana zany asanao ahoana ny adevitra ny amin'ny avita mandasy tsy avita mandasy iny sisa moa iny zany adevitra mipetraka iny manomboka zao samy manana ny avaliny an'izany ny tsirairay fa ny hita de hoe manana tsy maintsy zany manana an'izay fijery zay tsika ny amin'ny hoe tia ny tanindrazana iambonana ny fanjakana zany izay manana ny fahefana no mitondra azy ny rafitra républicaine ny hoe républica dia fifampitondrana rehefa tena jerena satria ny vahoaka ny manome ny fahefana ny vahoaka zany mitondra zay le hoe contrôle démocratique ataony vahoaka zany am'izay rehetrarehetra andoavany vahoaka vola na io amin'ny resaka tamberina ndraikitra redevabilité hatrany amin'ny tafika zany e tokony isy contrôle démocratique satria volom-bahoaka no ampiasana an'ireny no anakaramana azy zay ny mampatonga ny hoe ny sénateur sy ny député dia manana immunité manokana amin'ny fanehoan-kevitra sy ny fijoroana izy ireo no afaka mampiantso ny manam-pahefana hatrany amina ministre azo ny sénateur ampiatsona azo solombavam-bahoaka ampiatsona anytanina zay le contrôle démocratique izay apetraka fa ankilan'izay ilay vahoaka koa afaka amin'ny revendiquena mitaky fahafahany manao ny atao hoe démocratie tena hoe direct izy tenany voatoitoina de mijoro ahoana no avin'izany eto amin'ity fireneny ity za moa tamin'ny fifidianana teo de nametraka fanontaniana tsy nametraka fanontaniana fa nilaza ary tazomiko ny hevitra ny mpitondra fanjakana na ny candidat otoanako de izay maro samy lokaloka fa nikanjany telo ambin'ny folo may de misokatra mandava taona ka lalàna ho an'ireo aneo hevitra mpilaminana hevitra manokany zay za enikajarakoto manatso manoloana ny fahitako ny amin'ny hoe efa tokony ho akia eo ampelantanany zany fahalalahana manao hevitra zany ny fepetra tsy mila mangataka hoe alalana amin'iza na amin'iza fa ao anaty ny filaminana zay ny fepetra asa mety manonofoko ve ny tena raha miresaka an'izany fa entiny tenenany zany hoe ny hery politika am'izao fotaona zao zany de manana intérêt lehibe raha ohatra ka mbola mifatotra sy mifamatotra mifototra sy mifandray mifamaka amin'ny atao hoe firenena sy tombontsoam-pirenena ny tanjona zay nijorono izy ireo tamin'le fifidianana filoam-pirenena teo ny amin'ny manao ny hevitra rehetra isina tena hery fanoherana matanjaka na eny anivony ateny miara-pirenena zany na amin'ny lalany fananana olom-boafidy maro samihafa zany mba hanitsina n'le pratika politika eto amin'ny firenena hanitsina n'le fomba mampanao eto amin'ny firenena de tsy afa mialitsika am'ireo candidat roa tao anatin'ny fidiana sy ireo collectif de candidat mivondrina izay mitovy na aneo ny fiombonany izy raiky ambin'ny folo ny rahalahy manoloana ny raha-pirenena zany tsy afa mialitsika amin'ny fijorondreo ray aman-dreny samihafa fa indrindraindrindra amin'ny fifoazany olo-pirenena maro samihafa izay mieritreritra ny amin'ny fotoana tsy maintsy andraisana andraikitra zao araka izay tandrify azy asa mety anao ahoana ny hoendriky ny parlementa ho avy eo ny olo-pirenena rehetra samy mandinika an'izany zay eto amin'ny angaredona zao efa tena mandinika ny amin'ny hoe oapetrakytsika ve ny vovonana angaredona de hiditra andray anjara fifidianana solombavam-bahoaka ve tsika satria ohatrany tsy hoampitsony ny fahafahana miteny ny taitaina lavy ianao rehefa tsy manana an'ilay immunité ahafahanao tena miady fantaniny zany apetrakytsika fantaniny zany apetrakytsika mbola tsy amaly an'izany tsika androany ady hevitra zany vahoaka ihany koa tsy inona no heran'izany de mandinika sy misaina lalina tsika fa tsy afaka miravoravitanana ny olo-pirenena ny anivon'ny commune na ny fokontany sy ny sisa tahaka ny ahoana ny anarenana ny firenena inona ny tokony amboarina se iny tsy atsaraina ny fifampitondrana eny de samy tokony ho sary-piaro manoloana ny zava-misy am'izao fotoana zao satria firenena tanindrazana iaraha manana izy ty mandeha ny fotoana tompoko lasy tompoko vavy fa dia atserovako ny vanim-potoana tahaka an'izao ny fanontaniana samihafa manodidina ny hoe de ahoana sy ahoana tokoa moa zany ny toy any raharaha satria nisy ny fifandramiasam-pahefana tamin'ny taona 2024 feza ny resantsika izany dia nazava tsara ny famindram-pahefana tamin'ny filoha candidat amin'izany rehefa nametra-pialana nazava tsara ny
famindra-pahefana teo amin'ny flo nivoaka tamin'ny fifidianana seho ny flo vaovao voafidy nivoaka tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 2010 sy 2010 tamin'ny ty ndray mandeha ty kosa de nalako zany hoe coup d'état institutionnel nalaza zany hoe bon iza moa zany mba afaka mitsara na miresaka ny bilan an'le fitondram-panjakana de ahoana zany reo nambara fa fandikan-dalàna samihafa tamin'ny fifidianana de efa nanapaka ny HCC fa de milaminy ny fifidianana iny nanapaka ny HCC fa dia ireo requête voaray teny de tsisy azo raisina ankoatran'izay nataony mpitondra am'izao fotoana zao ny fitondrana zany candidat lalana fahatelo zany izay filoha-pirenena lany tamin'ny fifidianana farany teo fa BDB no fanontaniana mpanao gazety vahiny aza manontany tena hoe de tsy misy mirendre compte mihitsy ve zany ao Madagasikara ao fa de mandehandeha fotsiny am'izao ny zavatra rehetra asa aloha fa zay foana le napahatsehivantsika teo hoe hehe de io de tsotra raha ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena zany am'izao fotoana zao dia tsy maintsy toizana ny fanaraha-maso tsy maintsy ezahana apetraka ny fijoroana ho arifanina amin'ny pratika politika eto hitsinjovana ny tombontsoa iombonana sy ratolo-janahary ie ny resaka moa izoky enikazarikoto manatsona maraparana ny famakafakana teo ny fanasarana ny fifampitondrana eto Madagasikara fa ny endrim-piarahamonina tsinona samy manany azy isakasitrahana ilay ray aman-dreny be fito amby fitopolo taona ny tanandraikitra eto amin'ny firenena avy any mainty rano any ny resaka naharitra tamin'ny tenako teo amin'ny fampitana ny zavatra misy ny zavatra mitranga na ny zavamisy zava-mitranga ao an-drano vao ny ao a Maromavo ny any a Tsalova Morafeno be Salampy indrindra ny tao mainty rano any amin'ny faritry Melakino moa zany rehetrarehetra zany ny aminy hoe nisy ny fanapaha-keviky ny olo-pirenena amin'izay fanasarana ny fampitondrana zay amin'ny voady ataon'ny mpiaramonina ny amin'ny fitandrovana ny hasin'ny firenena ka tsy hivadiana amin'ny teny nomena tany ampanomboana de nisy moa ny fampitanana ataony teo ny amin'ny alahelon'ny vahoaka amin'ny fanaovana tsinotsinona ny fiainana isy andavanandro nisy ny hazo izay tsy tokony waundrana tam'izany fotoanandro zany hoe tsy azo atao manapakazo efa rehefa aveo taty arina nisy ny fanararotana an'izany ka naripaka ny azo anaovana fotodrafitrasa filazany teo moa de hoe rovo nanaovana ny rovo ary nanonona narana-pitantana izy hoe nisy misy pitantana mihitsy angeny tonga nanapaka ny azo taty aminay ny nitrandraka an'izany azo zany tsy ara-drariny mandeha ihany koa ny vaky fasana any amin'iny faritra Melakindra ny fampitana ny kidnapping sy ny tsy fandriam-pahalemana ka ny teny moa izy hoe mba hampitao fa marary sy mangiry firy ny vahoaka aty ny makasika an'izany misy ny fekevitra hitany ponina ny amin'ny fieritriretana ny fametrahana n'izany hoe dina izany dina paritra sy ny dina-piarahamonina mba ho fanomezakasina sy ho fitandrovana ny teny moa ny fanamarena nataony de hoe raha iandry ny mpitantana isika makasika ny fiainam-pirenena de etsika taraiky eto fa ny dina-piarahamonina ny fifanake-piarahamonina zay le endrika ny tenenina foana hoe samy mitondra ny anjara birikiny sy ny fahatapa-keviny ny fiarahamonina hoe ohatrany zao ndrindra piarahamonina ho apetraka ay ho an'ny fanajana ny tandroasina eo amin'ny fiarahamonina de zay moa napitany hoe zay zao de manomboka manao dina ny fiarahamonina ny amin'ny fitandrovana an'izay asin'ny tanananay zay tsy anjakan'ny tsy fanarahan-dalàna satria raha ny lalàna misy eto amin'ny firenena ho hiatrany izy de ohatrany mampanahy be ihany ka atomboka eto amin'ny tanananay ny fametrahana ny dina ho lalàna ifampifehezana anatina fiarahamonina endriky ny fiarahamonina zany azarandraikitra noverin'izy ireo fa tandrify azy fa ny fetraky an'izany rehetra zany de anahoana eo amin'ny fiainam-piarahamonina fa ny tokony ho avahana manoloana ny zavatra misy am'izao fotoana zao de ny fietana-tsaina sy ny fietana-po na ny fomba fijery rationnel sy ny émotionnel mitondra makaiza le izy mba tsy ho tonga any amin'ny resaka fietana-po fotsiny ihany no everana no avy Madagasikara fa ny fietana-tsaina zany hoe ny rationnel move mitondra makany amina tanjona voafaritra mazava tsara zany rehetra zany ka tsy isinony hoe ny volam-bahoaka de tsy hisy fiatraikana amin'ny akory ny famariparitana an'izany anatin'ny loi de finance izay voaresaky fanirana zafy manantany teo tsy ho tompony mangatakatana ny vahoaka fa tsapa hoe manana zo iteny manana zo anara-maso manana zo
ampahafantatra ny mpitantana fa izy ireo a no azo lazaina fa patron na lehibe an'izay mpitantana rehetra eo, tsy ny filohan'ny republika, tsy ny solombavam-bahoaka, tsy ny be ny tanàna no lehibe fa ny vahoaka no lehibe, ary menika raha toa ka apetraka amin'izay toerana lehibe azy zay ny vahoaka, tsy hisiny ny fitantanana, manao tsinotsinona ny vahoaka sy manao tsinotsinona andreo napindrana ny fahefana azy. Hatreo ny fiarahantsika tato anatin'ny fandaharana angaredina tamin'ity androany ity ankasitrana feno de feno ianareo niaraka taminay tao anatin'izay ora vitsivitsy izay tolorana fankasitrahana i Arfidy Ramanandray be, i Fanira Zafimanantany, i Enikajy Rakotomanantsoa izay nifandrimbina nitondra ny famakafakana teto anatin'ny fandaharana niaraka tamin'ny tenako Sira Tolojanahary, i Sorana, i Jacques, i Alfara, i Tolotra, i Laza, i Fitiavana, i afatra ihany koa tao ambadika tao ary ireo fahita lavitra sy onjapeo izay napitany angaredina tamin'ity anio ity androany ity. Makasitraka nareo ary manome fotoana ho an'ny rahampitso indray atao anatin'ny fandarana angaredina. Samy tsara, samy soa, tompo klasy.